Isaorantsika ilainary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao alarobia 30 aprily 2024 izao anteriny alaba omba ampirarintso antsika mianakafy na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan'ny Ranomasina tsy misy anavahana fa dia hiarakitsika ato anatin'ny miara-mononja MPS Radio Mada mandritra ny ora roa sasany mahery anoany iresantsika ny raharaham-pirenena, fiainan'ny Malagasy, ny fiainan'ny Madagasikara. Ny miara-manonja MPS Radio Mada izay atsevina ihany fa raha anao amin'ny Radio Mada mazava loatra, raha anao amin'ny MPS Radio, raha anao amin'ny fahitalavitra MPS ary ny tambajotra tserasera any amin'ny YouTube sy ny Facebook ihany koa. Ny firariana dia ny arahantsika ao anatin' izany fandaran' izany ka tsy hoe fotoana verimaina fotsiny no hoe iarahantsika fa mba misy zavatra mivoatra, misy zavatra lehibe azo raisina afahantsika miatrika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny fandehan'ny fandarana dia misy ny mpisehatra, eo ny mpamakafaka politika namana Faniry Razafy Manatany, eo ihany koa ny mpisehatra rehefa alarobia toy izao Andriamato Motarson Alleluia, mazava loatra fa dia resaka momba ny rena kibon'ny tany izy satria io no tena kapokany io, haintsara io dia eo ihany koa ny député izay mbola ho avy eo amin'ny fotoana izay anaovan'ny famakafakana izany. Izay no hoe lantokolasy tompovavy fa raha ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity dia manahirana ny azo ilazana azy satria ao ny sasany milaza hoe tena mandeha mihitsy, tena azo sapaitanana ny vokatra, azo tena hoe hita mivaingana ny fahombiazana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zany no tenenin'ny sasany. Ny taremarika nefa hetsekilany etsy sy ny zavatra misy isanandro iainana ao anaty fiarahamonina dia io iaraha mahita io fa dia fahantrana hatrany ary ilay mahantra dia mitombo isa ary ny akoatran'izay dia le fahantrana tsy mifidy sokajin'olona intsony tompoko amin'izao fotoana izao fa tena hoe fahantrana mafoaka be, tratran'ny fahantrana avokoa ny sokajy na ny mpandrara tratran'io na ny mpikarama isanandro tratran'izay, miaina an'izay na ny tokatrano na ny sehampiariana izatsokaza ny any ambanivohitra, ny aty an-tanan-dehibe, ny tontolon'ny fitaterana, ny tontolon'ny indostria rehetrarehetra izay azo tenenina dia miaina an'izay fahantrana izay. Io zany tsy azo amboamboarina mihitsy io fa ny zavatra iainana isanandro no manamarina azy. Tsy misy taremarika azo amboamboarina zany eto na ahoana ary ny olona ankehitriny, ny olom-pirenena malagasy dia tsy azonao atao hoe fitapitahana izany intsony na hoe iresahana zavatra atao hoe misavon-danitra fa ny zavatra hitany sy ny zavatra iainany isanandro no manamarina ny zavamisy. Ao mantsy ilay miteny hoe roviana ihany le malagasy vao mba hoe valala be mifo. Fomba fiteny zay fa raha ny zavamisy izany dia mandinika aloha le malagasy. Dia misy miteny hoe raharotany sasany hoe valala be mandry na hoe valala be maninofy satria misy koa ny mampanonofy hoe atao an'izao nefa le fiainana isanandro memidina ihany zany. Akoatran'ny izay ihany koa dia hoe resaka rena kibon'ny tany, resaka fahantrana dia ny fizoran'ny vaovao isanandro tsy tokony hoe adinodinitsika fa raha ny resaka hoe tontolo politika zany zao dia fa io izy io efa mandeha ny dinika savaranonando amin'ny resaka fikonan-doham-pirenena. Zava-dehibe mihitsy io, tena zava-dehibe satria tsy hoe fotoana lany fotsiny no nefa nitenenana an'io nandritra ny fotoana efa maromaro zay fa rehefa tena jerena le izy dia any amin'ny fikonan-doham-pirenena no
vahaolana amin'ity raharaha-pirenena amin'izao fotoana zao ty. Tsy misy afaka itsony eto ilaza hoe mahavita rereny io sady mahavita reren'le hoe fampandrosoana ny tiana tenenina am'izany. Tsy misy afaka iteneny zany na de eo aza ny sasa milaza hoe zay tena mahay, zay tena zao, ny sasany tsy mahay sy ny sisa. Io izy io efa iaraha mahita satria malagasy Madagasikara ny resaka eto. Ary rehefa hoe malagasy Madagasikara izay ny resaka de tsy misy anavahany io. Le fitoenan-doam-pirenena mantsy eritreretan'ny sasany fa hoe mikapa ny sezany na hoe manelingelina ny finanany na hoe manelingelina an'izay hoe zavatra eritreretiny atao manokana. Zay le izy resaka hoe eritreretiny hoe manokana fa ny fitoenan-doam-pirenena tsy zany mihitsy fa tena hoe fijerena vahaolana manoloana an'izao fiainam-pirenena sy malagasy efa tena fadiranovana difitry ny fahantrana izao. Izay lay fipetrak'ilay raharaha zany. Ka le fitoenan-doam-pirenena koa tsy hoe tenitenenina fotsiny am'izao fa misy fiomanana io. Ary zany no anton'ireny hoe dinika savaranonando natao teny Andraro reny raha ny omaly. Ny sasa mantsy any ambadimbady ihany no teny resaka fotsiny zany fitoenan-doam-pirenena zany fa tsy tafavoaka zany sy ny sisa tsy tafavoaka amin'ny ahoana. Tsy hany mihitsy satria ny olona de iroso satria tsy azo avela am'izao ilay firenena sy ilay taranaka. Tsy azo avela am'izao ohatry ny zaza marary eo an-trano efa marary ve le zaza de jerena fotsiny eo efa memitombo ny aretin'lay zaza dia hoe tsy maninona io tsy maintsy mijery ny fomba rehetra hitsabonan'lay zaza ny ray aman-dreny. Zay no adidy, zay no andraikitra. De ohatr' zany ihany koa le firenena tompoko. Efa marary le firenena efa tena hoe aretim-be efa tena hoe enjana be no mahazo an'ilay firenena de tsy maintsy jerena ny fanafodiny. Io tsy vitana pasipasoka fotsiny io tsy vitana hoe calmant raha ny fiainam-pirenena eto Madagasikara am'izao fotoan'izao fa tsy maintsy jerena any amin'ny fotony mihitsy le izy ary ny fomba atao zany de ilay resaka hoe fitoenan-doam-pirenena tsy azo hidivirana io. Na iodina iza na moka taremarika etsy na moka taremarika ary miteny hoe mety zao fiainana zao tena mizotra any amin'ny eritreretina ny eritreretin'ny sasany zany fa raha ny zava-misy manerana ny firenena dia mandeha amin'izy. Ny mpandraharaha menimenina, ny aty amin'ny lafiny fampianarana menimenina, ny any amin'ny tontolon'ny fitsaboana menimenina, ny amin'ny tontolo ambanivohitra ny fiariana isan-karazany menimenina daholo zay eninao rehetrarehetra mitaraina daholo ny anina hoanina tsy misy zara raha mihinan-kanina le malagasy amin'izao fotoan'izao. Ka ilay resaka hoe fifidianana mantsy ny tena hoe anisan'ny jerena amin'ity raharaha ty zany. Ka le resaka mpifidianana ny eto Madagasikara de lasa lay fifidianana no miteraka trouble, lasa fifidianana no miteraka tsy filaminana, lasa fifidianana no miteraka tsy fandrosoana sy miteraka fahantrana. Zany no misy eto Madagasikara. Nen'ny olona nefa any ivelany ihany ny fifidianana de miteraka fampandrosoana, fifidianana de miteraka filaminana, ny fifidianana de miteraka fahazahoana aina, ny toe-karena, ny sosialy satria zany izay fifidianan'izay dia varavarana misokatra makany amin'ny fampandrosoana. Zay le izy. Ary raha ohatra koa ianao miteny hoe firenena demokratika de zay ny tokony izy. Fa ny eto amintsika raha ny fifidianana farany teo de miteraka trouble satria maninona? Mivoaka ny resaka doublon, mivoaka ny resaka hoe karapanondro, larana karapanondro averimberina, mivoaka daholo efa tiarinan'ny fanambarana ofisialy mivoaka mpifidianana zany le fifidianana filoham-pirenena deuxième tour no tiana tenenina eto. Efa mivoaka ny valim-pifidianana ofisialy, ny valim-pifidianana ofisialy teneniny ACC mantsy de didim-pitsarana. Zay le izy. Didim-pitsarana izany. Ary dia efa ty aorinan'ny izay zavatra izay
no mivoaka daholo ty resaka rehetrarehetra ty ary tompona andraikitra ambony zay ampikirakira ny tontolo-pifidianana tam'ireny no milaza hoe io ane nisy doublon ka vokatray zavatra ray le fifidianana zany lasa inona lasa niteraka trouble amin'ny fiainana rehetrarehetra manaraka zany zao iainantsika zao fa sao de lazaintsika hoe mandeha ho azy io tsisy mandeha ho azy zany fa misy antony daholo ny zavadrehetra ka rehefa matsapa an'izay le olo-pirenena le vahoaka malagasy hoe efa nisy an'izany doublon zany ohatra fotsiny iny ohatra iny fa be debe zany dia lasa le finiavana ao anatiny mihitsy no voadona ao anatin'izay hoe za ve mba olo-pirenena ny fireneko ve lazaina fa hoe firenena demokratika manaja ny demokrasia kanefa zany no zavatra nisy aiza resaka tsy fahamarinana no ansio resaka doublon zany ane resaka alatra zany na pasipasoana tokony inona ary taky ninona de alatra ny dikan'zany ohatra anankiray fotsiny iny fa efa nyteny moa teto ny olona va ny ambanivohitra niakatra teto ny laza ny karazana tsy fandehanan-javatra sy ny tsy fanajan-dalàna tamin'ny tontolon'ny fifidianana tany ambanivohitra rehetrarehetra tany nisy nandrahana misy am'teny hoe raha vao ihanina ny fidinareo de hidina be ny vidim-bokatra reo sy ny sisa resaka fanasana todo ohatra zany tao anatiny daholo izany ka ny tsika zany eto ny zavatra nisy zany tato ato tany fifidianana teo aloha teo na fifidianana filoha-pirenena na ny fifidianana talohan'izay de lasa miteraka trouble le izy satria maninona ao am'le tokotamy be any fikarakarana ny fifidianana mihitsy no tsy mety ary zay ny antony anaovana nytony fikonan-doam-pireneny tony raha noenona tsara ny resaka ny voaka teo anivony le hoe dinika savaranando natao tery andraharo ary ny olona hita tao de mazava loatra atoky politika anisan'izany ny tim ny SVM ny teo anivon'ny RMDM koa tao paster Edouard Tsarame sisa ny groupe panorama ny société civile ihany koa tao ary akoatrany hoe resaka fifidianana io satria io mantsy tena io zany manahirana araka ny tenentsika teo hoe ny fifidianana teto amintsika lasa miteraka trouble tsy maintsy jerena ny momba an'io fa tsy afaka hoe tazatazanina fotsiny am'izao fa tsy maintsy jerena amin'ny fomba rehetra mihitsy hoe inona no tena zavatra tsy mety ao ary hoe ahoana ny fomba tsy afahana mangalatra amin'ny resaka fifidianana resaka alatra matsy matetika tsika mieritreritra hoe resaka olona io matoa misy ny alatra zany de misy olona mangalatra resaka olona ao zay afa le resaka hoe code électoral resaka loi organique sy ny sisa rehefa hoe tontolo mpifidianana zany de mila jerena hoe ahoana no anatsarana azy ka tsy afahan'zay manana eritreritra ny anodikodina ny safidy mbola tsy tonga ny fitaom-pifidianana raisitsika zany le tany le teo aloha reny mbola tsy tonga ny fitaom-pifidianana fa mbola any amin'ny propaganda mbola any amin'ny fanomanana ny resaka teknisiana manomana sy ny sisa zay rasa mangaiky amikarakara fifidianana any de fa tsikaritra hoe misy zavatra tsy milamina de reny zany nitambatambatra de mivoaka ny voka-pifidianana ty de lasa discuten'ny olona le izy hoe fahaony zao ary tsika mbola tsy sininina mbola hoe volana avrily 2024 de efa misy milaza hoe ay ranona de rehefa atao ny fandiniana de lany ohatr'zao sy ohatr'zao andry zareo any zany io samy afaka mamoaka taremarika daholo fa ny sasany koa aty milaza hoe raha iranona no milatsaka eo ka ao anatin'ny tena fahamarinana tsara ny fifidianana tsy mahazo mihoatra ny 6% iny afaka miteny daholo ary lasa lolovina lianao manjery sy ny resaka communication am'izao fotoan'izao satria everina hoe valalabe mandry sa valalabe manofo sa inona ilay vahoaka malagasy misy mieritreritra zany de alefa daholy ity resaka isan-karazany ity hoe fanasana todo sy ny sisa resaka zavatra mamirapiratra resaka fezateny hoe mandangolango sy ny sisa fa ny hitsaran'ny olona azy fotsiny aloha de ny sakafo ao anaty vilaniny zay hoe manahoana
Ary am'izao fotoana zao de misy fitondrana mipetraka eo. Ka raha amin'ny resaka hoe fikaonan-doha-pirenena zany nandeha nidinika savaranon'ando, matoa misy ny dinika savaranon'ando de fanomanana ny dikan'izany savaranon'ando. Fa manaraka ny savaranon'ando inona? Ny tena hoe dinika zany, ny tena hoe resaka ary hiditra any amin'ny tena hoe aty vilany am'izay ilay fikaonan-doha-pirenena. Ka ny savaranon'ando tsy maintsy atao io na ahoana fa tsy hoe resaka hoe maniditsidina fotsiny na resaka sanatria hoe tefo maika, tsy misy tefo maika zany mihitsy. Ary zao fisiany ny dinika savaranon'ando zao dia mametraka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe soro-dalana anatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena, dinika nasionaly zay filazantsika azy eo. Satria io zany no lalana hita ao anatin'le hoe famahana ny olana. Tsy olona dala akory ireo hoe atoko politika na fiarahamonim-pirenena na inondreo, fa olom-pirenena ary olom-pirenena miaina eto Madagasikara, miaina ny zavatra rehetra izay misy zany ao anatin'ity firenena malagasy ity. Resam-pifidianana ho isika ny tena hoe resahana be dia be ao anatin'le izy, fa ny resam-pifidianana mifaningotra amin'ny resaka politika, na tiatsika na tsy tiatsika, mifaningotra amin'ny resaka toe-karena ary mifaningotra amin'ny resaka sosialy. Zay le izy. Ka zava-dehibe io tarehin-javatra io zany satria tsy hoe mandeha fotsiny am'izao le raharam-pirenena, ary tena zava-dehibe mihitsy ilay hoe finiavana. Ilay finiavana atosiky ny fitiavan-tanindrazana no tena zava-dehibe. Fa ny olona sasany anie rehefa milamina ny fiainany, rehefa atao hoe tsy misy mahory azy, miaina ao anaty arena be sisa iny tsy misy raharaha iny an'izay hoe fiainan'ny hafa any. Kanefa tsy zay lay fomba fitondrana ny firenena. Misy manana eritreritra an'izany, fa ny maro anisa zay miaina ao anatin'ny latsaky ny $2, raha hoe zay no atao référence, fa raha hoe $2 no atao référence mbola zavatra hafa, na hoe $10. Raha atao hoe $10 zany ny aingana dia $400 malagasy no mahantra, na hoe $9 ohatran'ny any amin'ny firenena any ivelany atsy Afrika. Raha hitentsika hoe ry Angola, raha zany hoe Maroc zany aloha de tena efa tsy hita tableau tsika malagasy, raha hoe ny vola kirakiray ny olom-pirenena anankiray ao anatin'ny ray andro. Ny tsika latsaky ny $1, latsaky ny $2, ny olona vola kirakirainy isan'andro any olona anankiray any firenena atsy Afrika fotsiny, raha tsy ilaza ho atsika vatsony ny any Maroc, ny atsy Angola sisa reny mihoatra be $9, $10 ny any amin'ny sasany, satria ny toe-kareny matanjaka be. Ka na toe-karena io, na sosialy io, na politika io, indrindrandrindra atao amin'le resam-pifidianana dia tsy mandeha ho azy, fa rehefa misy ny aretina tsy maintsy tsaboana ilay izy zany. Ka iny zany zao le hoe dinika savaranon'ando. De rehefa mandeha ny dinika savaranon'ando de hiditra amin'ny lalindalina kokoa am'izay, de misy am'izay ara manontany ny olona, de mety roviana any zany le izy satria efa be dia be ny tsindrin-daony ary le hoe andray anjara amin'ny dinika nasionaly am'izao fotoana zao, izay mpanao gazety mandehandeha dia efa maro be no andray anjara amin'io. Zay le maliny mbola savaranon'ando, fa efa nahitantsika ny rasa mangaika isan-karazany raha ny resaka toko politika ho any, ny tika Madagasikara, ny HVM, ny RMDM tazana tao, ny Panorama, groupe Panorama, ny société civile sy ny sisa, fiarahamonim-pirenena zany société civile zany, na ny aty amin'ny resaka toko politika, ny any aty amin'ny fiarahamonim-pirenena, de mahita hoe zava-dehibe io. De ao zany manontany de roviana zany ny tena natanterahana an'le izy. Raha ny hoe resaka foto-kevin-dehibe aloha dia dinika nasionaly na fikaonan-doha-pirenena na concertation nasionaly arak'izay lazantsika azy ao dia
alohan'ny fifidianana. Io moa zany sika hoe satria raha atao zany ny hoe fampidiniana sy ny rehetrarehetra mazava loatra, resaka fifidianana ny sujet tena ngeda be ao de mazava loatra zany alohan'ny fifidianana ilay izy. Zay ny tonga de hoe lojikan-javatra. Zay ny lojikan-javatra izay. Ka ny sasany mieritreritra ny ambadimbadika any ary misy am'teny mihitsy zay tsy hiditra am'zany de aza miditrako. Nga io moa hoe ahoana fa ny faharesen-dahatra ny sasany sy ny tsy faharesen-dahatra dia io anjaran'ny tsirairay, anjaran'ny atoko sy ny mifanapahan-kevitra io, fa raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao aloha dia hita taratra hoe ho maro de maro ny andray anjara amin'ny dinika nasionaly. Voadinika savarandominandro fotsiny ny teny Andraro iny de efa hita le tena hoe finiavana ao anatin'le satria maninona samy tsisy te hanana firenena antsoina hoe Madagasikara ho potika eto, samy tsy misy hoe te hahantra eto, samy tsisy te hijaly eto. Fa ny am'izao fotoana zao anery olona ao anatin'ny herinandro masina sika, fandinihan-tena ny dikan'izany, ary fisaintsainana ny dikan'izany. Jesosy Kristy lanja azy fijaliana, vokatry ny fahotana sy ny asan-demony ataon'ny olombelona, milanja azy fijaliana izy. Fa ny malagasy tiko de milanja azy fijaliana am'izao fotoana zao fa sao de variantsika. Azy fijaliana ane io fahantrana io azy fijaliana ane io vidina pepenina lanjain'ny malagasy isan'andro azy fijaliana ane ty tsy fandripahalemany ty tsy fatony itsainy ty zao de hoe kidnapina ny tsara tanàna de hoe mivonoana le raim-pianakaviana de mivonoana le zanany anankiroa. Azy fijaliana lanjain'ny gasy zany. Ary rehefa hoe milanja azy fijaliana ny gasy de tena azy fijaliana mavesatra io azy fijaliana mavesatra. Amin'ny atoandro mandeha miampanampana eraky ny tanàna mitady vola. Amin'ny alina tsy mahita tory, fa na mahita tory ara manonofo ratsy, manonofo enjehan'ny omby, manonofo menjery avy eny ambony tafo, manonofo en'izao zavatra ratsy, nofo ratsy, lasa nofo ratsy no iainan'ilay malagasy am'izao fotoana izao. Ny fotoana nefa mandeha ihany, ny olona lasa, ny tsika tena hoe nofo ratsy sy fahantrana. Ka izany rehetrarehetra zany tsy azo jerena fotsiny am'izao raha mbola mahatsiaro tena hoe olo-pirenena tena hoe miaina, ary raha hoe olo-pirenena mitsinjo ny taranaka anahoany ty Madagasikara ty any am'izany 540 zany, nefa ny olona ny ivelany any am'izao fotoana zao ny tetika sikarany de fa mibanjana an'izany hoe zao fa tsy ho tonga am'izany ianao fa le am'izao fotoana zao aloha le sakafo hoanina am'izao fotoana zao aloha ny are-pirenena mba harovana araka ny tokony ho izy, fa zao de lasa ny volamena de ny etsy tsy vita ny mbola tsy hita ny etsy de indray fa misy lasa ndray de lasa de ahoana ihany ary ty sisy tany Madagasikara ty, ahoana ihany. Fa de ny are-pirenena eto de lasa foana ary le volamena tsy manatongotra na le vatosoa tsy manatongotra, fa tsy maintsy misy olombelona mamoaka an'io ary misy atidoha na le hoe cerveau zany. Reny zavatra eny misy cerveau daholo reny fa tsy mandehandeha fotsiny am'izany. Nga io ohatran'ny hoe mofo topaina fidiny etsy ampivarotra etsy, tsy zany io, fa misy kipitsopitsony be de be ilay raharaha. Zay zany ny karazana hoe taridresaka nentina tamintsika fa ho avy eto am'izay zany namana faniry Razafy Manantany hitondra ny fanadiadiana sy andray ihany koa ny mpisehatra voalohany de Andriamatoa Motarson, alleloia ary menanao raha sehatra namana faniry ataovy amin'le fahaizanao azy ary. Eny ary de misaotranao rena sady miraba anao ihany koa ary makasitraka ny am'ireo taridresaka zany fanokafa-tsaina sy ataontsika hoe mba ahalalany ny vahoaka zay zavatra tena tokony ho ataony ao anatin'izay hoe taridresaka fampidirana zay nentinao zay satria zany mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana izao. De miaraba an'ireo teknisiana miasa marobe ao ambadiky ny sary sy ny feo zay eto amin'ny foibe sy any amin'ny sehatra rehetra misy azy any indrindra reo namana ao amin'ny radio Mata
Miraba anareo zay mpanaraka ny ampitan-dranomasina sy ny eto aterina ihany ko miaradia miara-dalana ary miara-manonja amintsika amin'izao maraina ny larbi fa 13 volana aprily izao. Ny anomboantsika azy aloha le vaovao nresahany rena teo hoe kidnapina tany tsara tanàna, de zay kidnapina tany tsara tanàna izay ary tonga hatrany Anjorobe ary nahafatesana fianakaviana 3 mianaka mirahalahy sy ny rainy no anomboantsika n'izao fandarana zao. Tamin'ny fandarantsika tamin'ny alatsinaintsika de niresaka ny amin'ny hoe ny atao hoe kidnapina de tsy ny karana irery ihany no kidnape ao anatin'ity raharaha zay zarina zatra ny malagasy tao anatin'ny 5 taona lasa zay, zany hoe kidnapina 20 taona lasa akory ny ara satria tamin'ny fotoana zay nampalaza ny lama sy ry tropony tamin'ny fotoanandro lama ry mahandry zany anisan'ny malaza tany kidnapina zany rehetrarehetra resahako zany betabe raha ohatra ka zay no resahantsika zany fa ny kidnapina zany de tsy ny hoe ny karana samy karana itsony no manjaka eto Madagasikara fa ny malagasy no kidnapeny reo azo lazaina fa paka vola paka tambiny amin'ity raharanjiola marikoriko ity. Ny zava-nisy tany tsara tanàna dia nisy nakankeriny ny prala ary rehefa nalain'izy ireo ankeriny zay prala zay dia niantso ny fianakaviana izy ireo ary ny taky vola tany amin'ny 60 millions d'ariary na 300 millions de FMG de nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro zay ary nikarokaroka ny tady an'ilay vola ilay rainy ary rehefa nahita le vola le rainy dia niezaka niala nikisaka lavitra ny tanàna tany tsara tanàna reto mpanao kidnapina reto niaraka tamin'ireo kizy zay ny kidnapeny zany dia nanakaiky taty akaiky ny distrika n'Anjorobe izy ireo ary rehefa nifandray tamin'le raim-pianakaviana zay efa nitondra n'le lela vola teo amin'ny faritra tsy de lavitra dia antifirina izy ireo le raim-pianakaviana ary teo amin'ny vavany no voany zany tifitra izany ary mivoaka tany amin'ny atoany maty tsy tradrany le raim-pianakaviana ary de nitifirindra reo any koa reto mirahalaza kidnapeny izy ireo teo amin'ny kibony zany sady nalaina le vola. Zany ny zava-misy tany tsara tanàna tany Anjorobe ary de nentina ny Breville ny razana hatramin'ny omaly marikoriko be sady mampiorokoditra mieritreritra satria tsy anyrery fa saika ny faritra rehetra manerina Madagasikara de misy an'izay fakana ankeriny zay ary victime ao anatin'izany le malagasy zany. Ankoatran'izay ny vaovao mbola mahasorena ihany koa dia hatramin'ny omaly fakomaly de ankizivavy 7 taona no nisy nanolana zay mitranga amin'ny fiarahamonina akoatrany hoe zanaka trano 2 taona akoatrany hoe mirahavavy zay mipetraka amina olopatatra dia samina olana olona ao anatin'izay hoe mitaizazy zay de aloha arina potika tanteraka lay tovavy isan'andro feno fanolanana feno kidnapina malagasy vokatry ny fahantrana sy ny fahampitehan'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny toe-tsaina sy amin'ny alalan'ny tsy fanananasa izany rehetrarehetra izany. Kanefa etsy andaniny zany de mireoaka le fanjakana mamoaka n'ilay hoe nahazo noty isika tamina trano lehibe iray sy agence lehibe iray tany ampitan-dranomasina tany zay ho resantsika amin'ny fotoana mapety azy zany amin'ny hoe efa tsara ny fomba fitantanany Madagasikara ary perspective positive ny fitantanana ny raharaha-pirenena sy ny fitondrana ny firenena mba hanadiovana le inefficace sy inefficient zay navoaka ny teo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny vondrona Europeana zany resantsika izany sy ny FMI zay nanao tombana ho an'ny Madagasikara satria tsy maintsy misy moa ny mission d'évaluation zany alohan'ny sin'ny fifanarahana na ny protocole eo amin'ny firenena rotota ary alohan'ny sin'ny déblocage na financement amina firenena iray dia misy ny mission matetetika zay ivezivezena ao anatina firenena fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany zany
de miazakazaka mandamina fandriam-pahalemana an-tanàn-dehibe am'ireo zay mihetsika sy manao fitokonana, zay no asa ny fitondram-panjakana, manao famonoana afo amin'ny alalan'ny fitandronan'ny filaminana ka manao samby dokotra tsy ampiambambana akalamanjana an'ireo zay sa maneho hevitra, kanefa dia manjaka ny asan-dahalo, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra rehetrarehetra ary miafoante mihitsiny an'ireo hoe bataillon na dahalo ny mpitandro ny filaminana zay tena miasa any am'ireny zone na rural zay tena zone rouge reny zany zava-misy eto Madagasikara, fa izy moa au fur et à mesure tsika miresaka de voaresaka eny an-dalana daholo zany rehetrarehetra izany. Ny iaraka amintsika zay efa natsidiky Rina Arabe Mananjara teo dia ny zokobe atsika Rakotoandrina Motarson Alleluia. Efa akaiky tokoa ny fety Paska dia hivetsivetso ny Alleluia isika ary efa tafiditra ny herinandro masina tsika nanomboka tamin'ny alatsinainy teo de veritsika fa tsy tongatonga ho azy zany anarany namantsika izany fa de efa eto akaiky eto tsy am'izao fotoana zao Andriamanto mota i tonton mota araka ny fiantsona ihany satria zokobe moa izy de mifanaja foana eo amin'ny setry ny fiarahamonina dia miarabanao tonton mota ny elingelenina vao maraina indray satria dia mbola anatin'ny tsy fahasalamana kely tonton mota kanefa ity raha-pireneny ty koa tsy maintsy ifandrombona ny rehetrarehetra satria zay tsy mahay sobika mahay fatrambary ary ny tsaiko ay ny ary ny tsainy mba mety misy kely azoazoko ihany fa ny tovizanay de zay mba hatonoko eto ny atsatsiny ary zay mba atsatsiny ny atonoko zany rehetrarehetra zany de fanomezam-boninahitra ho atsika mpiara-manonja eto amin'ity fandaran'ity. Miaraba tonton mota. Miarabanao Faniry, miaraba ny vahoaka malagasy manaraka izao fandarana izao koa na ny any ampitan-dranomasina na ny eto an-tanindrazana, miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra, ireo teknisianina zany amin'ny tantana izao fandarana izao manerana ny nosy dia misaotra an'Andriamanitra tsika nomena izao andro anio izao ahafahana indray mitondra ny famakafakana samihafa mahakasika ny fiainam-pirenena hitatsika sy iainantsika ankehitriny. Ato anatin'ny herinandro masina tokoa itsika dia lazaina hoe ao amin'le fanarahana ny lalan'ny hazo fijaliana ho famonjen'Andriamanitra ny fiainan'ny vahoaka izay mivily amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Hitatsika zany eto Madagasikara moa fa misy zavatra be dehibe no tsy de mandeha loatra arak'izay tokony ho izy dia ny oresantsika voalohany amin'izany Faniry de veriko hoe aleo aloha ny ministèran'ny transport de avy eo tsika mivadika ao amin'ny ministèran'ny minina satria ny ministèran'ny transport dia efa nanao hoanina indray izy aloha de hita hoe rehefa miasa izy de milaza amin'ny olona hoe zao ny zavatra ataoko zay aloha ange de efa tsara fa ire tsy namany mantsy tsy manao nininy reo kinarany olazainy de izy manao zany mba miteny hoe zao de le midina kely sur terrain le tany amin'ny aéroport de omaly koa tany amin'ny aéroport fa misy koa le fitetezana an'le garotera samihafa zay fetsifetsehana aloha zany fa na izany anaty zany na gaga ihany Andriamanto Motarson aloha zany fa de hoe noho ny fiatrehany ny fetin'ny Paska hony de miakatra ny firehana Tsirabe fa ny zone national ihany koa niakatra de hoe efa ny fampiresahana tamin'ny ministera de nikena lazaiko amin'ny Faniry aloha efa hatramin'ny andron-drana valina raha Tsirabe fa mahagaga fa Antananarivo ray vohatra ohatran'ireny eny Anjomary eny eo amin'ny lapan'ny tanànana Tsirabe io inona ny atao samy mandendeo izay aty Tsirabe zany ange mahafeno vahoaka de tsy maharaka ireo taxi brosy reo de miakatra le frais iny zany efe mekanika an'le rue makany Tsirabe fa tsy voafehanao zany sasany ety Anosy ny mameno tsy misy mameno any amin'ny fahasankarana tsony sasany etsy akadimbahoaka de ohatr'izay de zay ka rehefa mikezaka hoe amahan'le olana sy jeriny olana aloha ny ministra de efa ao amin'ny tokony ho ataony zany fa ny zavatra tena mahatonga miteny hoe alao aloha iresaka an'le zavatra nataon'ny ministra transport zany mantsy ny dimension hafa kosa ange aloha le ministra teo aloha tsy mahafantatra akory hoe inona karazana transport misy
fa de zao hita hoe ay misy taxi brotsy zao hoe misy ny transport terrestre ara mbola misy hoe ny transport na entana sy ny transport na passager de io zany ny ministra nijeren'le transport na passager ao ny transport fluvial ao ny transport maritime ny aérien sy ny sisa ka ny tiako resahana le zavatra nambara amin'ny ministra hoe mijery ny fanamafisana ny fiantohana ny inona moa sécurité zany sécurité ny sistany a ka toy kely fotsiny ny sistany a eto Madagasikara izy a de nijery ny fitaovana teny vato a sy ny sisa fa ny zavatra mitranga de zao zavatra hita araky ny teneniny zany fa tsy misy hoe fihetsepoty ry faniry a zavatra hita de zao hoe le fitaovana efa tao zay ny tenenina zay manko ny tiatsika tonga avy an'io le fitaovana efa tao efa amataonany fa le fuite a nisy foana de hoe eo zany mipetraka le olana hoe fa ireto mpiasy reto ve zany na ny douane na ny polisy a tsisy nahay mampiasa an'le fitaovana tsy de mino an'izany ary faniry tsy de inoko zany satria tsy normal zany ianao ve amin'ny ordinateur olona de le olona raha tsy mahay mamelona an'le ordinateur tsy mahay mampiasa azy hoe sy ny pitsopitsony rehetra ilana an'lizy tsy de tsy mety zany tsy mirindro zany fa matoa io napetraka teo a de aneverina fa efa misy ny mpiasa mananina azy mety isy ilaza angamba hoe misy mbola formation kely ilaina tena aizana azy tsara tsy maninona fa zay moa fanamarina tena foana ange zany eo am'le zavatra anina ka tsy ny ministra moa no nanamary tena fa mety ireto olona atao am'le anina hoe nivoaka volamena impiry ny volamena nivoaka tsy misy hitan'ireo olona ireo metal ange zany iresaka an'izay mihitsika rehefa avy eo metal zany de tsy maintsy hita zany na mpoa fotsiny ara na ndante de hita zany fa zao reto nagaga fa ny fitaovana raitra tsy nisy nahita de zay no mahatonga an'lizy hoe nijery ministra de nijery hoe ay reto ny fitaovana de mila manao formation fa manjary sao de tsy haindro zareo mampiasa tsara an'le fitaovana mahatonga an'le fahaverezana misy droit mantsy zay ange le tena izy aloha le droit le vola tokony ho raisin'ny fanjakana malagasy ao anatin'le zavatra mivoaka no tsy misy tsy hita tsy hoe akan'le entana ange fanjakana malagasy ao anatin'le izy aloha le eo mantsy misy fahadisoana kely a tsy hoe fahadisoana angamba fa le fomba fiteny hoe are-pirenetsika nisy olona mividy io volamena io de an'le olona io zany fa le olona mandany amehany redevance sy ny rapatriement de devise vola very tanteraka ho an'ny malagasy zany lizy ho an'le firenena zay ngamba zay ny tian'le olona zaina am'le hoe volamenatsika hoe mba misy anjaranay ange ao anatin'io mba misy makaty amin'ny kitapom-bola mpanjakana ange io zavatra io fa tsy de hoe anareo rery zay angamba lizy fa ny ministry ny fitaterana de nanao hoe efa tena ao tsara lizy fa de ho atao ny formation ho amafisina ny formation nreto a mpiasa sy ny sisa ka de atenaina fa tsy isy tsony ny zavatra ohatro zany zao ny zavatra adininy olona nefa de ary fantatra lizy ange fantatra fa tsy de eritreretina loatra tsika mamokatra volamena na avy orana na fahavaratra na aloha-taona na ririnina isan'andro misy foana ny volamena vokarina de raha vao ohatra hoe tsy hitatsika ty misy lalana andehanana zany io ara mipirofo fa tany analalava le hoe 10 kilao laingo 7 kilo zao fanira ty expérience hitako ty efa tonga de any am'le resaka minina am'izay tsika zany zao efa mandeha kely fa mbola ka reo tena mifandray be nge reo eny mananina kely any fa mbola iverina amin'iny any fa ny zavatra nitranga efa nandeha sambo lakana moa zany sa sambo mazaka olona fito avoalina zany ny pitan'nosy be naka iry tany be andrefana iry andrefana ambanja
atany be ndrefa namoa fiteny azy iny de mandeha bateau avalina de miresaka am'le mpamily za nge tozy raindray tonga de lasa any Afrika Atsimo ty passeportko nasehoany ty passeportko izy de mandeha to avy izy de any Afrika Atsimo tsisy problème mihitsy izy de any de atao passeport de vérifiena de mananina ny olona de ireo vazaha reo zany raindray tonga de zay zay zany le mbotrany hoe manao avanty zany nge sambo kely tsy haiko 10 metre angambo zany sa 12 metre avoalina de mipetraka ao anatiny eo anao de misy latabatra ao misy frigidaire sy ny sisa de miresaka aminy hoe de ahoana zany miala ty zay ozy amin'ny arivo amin'ny alina zany amin'ny alina amin'ny 7 alina eo amin'ny 7 alina de mandeha somary mafimafy ozy ny ranomasina fa rehefa any amin'ny sasak'alina any ozy de efa milamina de miditra any Afrika Atsimo zay efa tena milamina amin'ny ranomasina ozy ka zao le analalava natratrarana ny lizy mantsy Anjanjavy ao amin'ny distrikta Analalava ao am'le hoe misy hôtely isakely mahafinaritra zay mitovitovy any anakao ihany izy io ka zao tsy makany Comore zany ny olona raha eo miainga fa eritreritra diso zany fa ho any Afrika Atsimo zany izy zay ny mety kokoa azonao fa zay ka tsy misy ny roplanina makany Afrika Atsimo koa nge ry zay le hoe resaka fitaterana sy le trafika mifandray tsisy resaka mihitsy reo fa zao le volamena misy foana makao amin'ny banque centrale tsy misy de makay zara le volamena tsy ho azo hoanina de zay materaka an'le hoe mandeha le trafika mijery ny fomba amoahana an'le izy tsisy mahatoky an'ty ariary ty ny olona rehetra ny ohatrany hoe ndraso tsy teniteny foana fa tsy de mety loatra zany tsy misy mahatoky an'le ariary ny olona de aloany mividy volamena izy de alefa ny any ampita de avadika euro na dollara de miakatra ho azy ny vidiny miakatra isan'andro vidiny am'le ariary mitotongana zay le mécanisme le fifanankalozam-bola de zay ka tsy de mino loatra hoe ho any Comore zay le zavatra ny Comorianina reo efa nanenjana be ny sambotra an'le sasany de tazony ihany lory Comorianina ny zavatra fa tsy hita zay mariny eto amin'ity firenena ity de zay ka zao miveriny eto am'le resaka transport hoe rehefa ny anjaninao no enjanina ahoana moa zany no amafisinao ny fepetra ny materiel fisavana mihitsy de eo ara-moa ny doanina to lasa misy resa be hoe ho atao any Etiopia ny doanie sasany de ohatrany mahamenatra zany fa de anjarandry zareo any ministère finance moa zany mahamenatra aloha zany any Etiopia ny asany doanie anao tsy de fomba fanao loatra zany iresaka tsika hoe souveraineté tsy fantatrona zany mandikany hoe misy fiandrianam-pirenena ny malagasy sa zanaky ny Etiopiana ka ny Etiopia manao ny asany ny douane tsy de mahamendrika loatra zany ka njahatra tiana ho resana de zao rehefa no amafisinao ny amin'ny sidina ny fisavanany amin'ny entana rehetra mandeha amin'ny sidina de mitady lalana any amin'ny ranomasina indray ny olona tsy maintsy zay ihany ny voany eto Madagasikara mantsy na ny ranomasina na ny abakabaka de zao eto le izy fa ny zavatra mandeha foana ngery faniry de zao ny vato sosiny volamena zay ny tena anisany mandeha am'ty zavatra manahirany ty rehefa jereko nefa ny zavatra nataon'ny minina tsy mandeha araka ny fiasan'ty ministre ny transport ty le ministère minina le ministre ny transport sy ny minina mantsy ny tenen'ny Ratsirahonana miala izy manona anara zay ny nanendry an'ireo ary tena olona ohatran'ny hoe vonony reo tsy zay nefa mitranga eto amin'ny minina za manokana mahafantatra hoe sahirakirana fa maninona le resaka vatosoa ny exportation na safira sy ny rubis sy ny beryl fa maninona ny tsy miva satria le ministre tsy mamaha an'le olana matahotra ifandona ity ministre ny transport ty raha ohatra ka ny resaka de ny teny hoe tena resaka mafia le resaka ACM sy ny etsetretsetra tena nasa hoe ifandona amin'ny mafia izy zany ary na ny gazety sasany ary
de ohatra ny tena manao hoe dedaka le ministra tsy haiko zay fifandraisany amin'le mafia aloha fa ohatrany hoe manana le ministra hoe tederaina koa le ministra za aloha de manao hoe toizo ndra ministra fa mahasay ianao fa ity le ministra minina fatany angefa ao anatin'io le resaka le hoe nalefa ny 900 gramma na safira $500,000 mividin'zany a vidin'le safira le nanaovana io nikendaina tsy fantatra hoe aizany toyany am'izao zay mety manahirana an'le ministra ny amahan'le izy hoe de nakaiza le 500 nakaiza le safirana 900 gramma satria nandeha ara-dalàna io fa nataony fomba samihafa de nilazaina hoe misandoka le dossier de natao saisie le any nakaiza le entana zany rehetrarehetra zany mitambatra manahirana ndra ministra mamahan'le izy vao nisy tratra ihany ko tamin'ny 6 avril tany Mahajanga tany Am'Seranan-tsambo misy Rebia de Corinan de Tourmaline tao anatin'izay marobe de ngazana ao amin'ny banky fobe ny Mahajanga fa talohan'izay vao nandray posta kelikely vao voatendry le ministre mine ihany koa dia nisy an'ilay saisie na 55 tonnes na semi précieuse de karazam-bato samihafa ao anatin'izay 55 tonnes raha nambara tamin'izany akoatra n'le resahantsika ty hoe tany Mahajanga misy zavatra mibanaka betabe eto misy zavatra tsy mazava betabe eto akoatra ny raharam-bolamena tonga zany de tena voavoatoetra ka le ministra de tonga de mandeha daholo le lafin-javatra rehetrarehetra io any fa misy zavatra saikanga de voabana io fa ny saikana de io fa misy tratra teriana any zany hoe nandritry ny fotoana tsy nateo an'le ministra ve ohatra zay fanontaniana petraka vazivazy zay de nisy zavatra nandeha ihany teto de io zany le ministra zany io ndray fa nisy nandeha fa tratra teny amin'ny Serana-tsambo teny amin'ny sisin-drano masina ohatran'izany zava-misy sy ny efa nomanina ho alefa teto zany hoe za zany tsy any amin'ilay resahana hoe tratra le izy fa hoy za hoe eto za misy arena tena mibanaka eto fa reo aloha ny hita sy tratra fa no mandeha any ambadika any hoy za hoe hatramin'ny ohatrinona sy miasa tsara ve le ministera ka tena hoe recouvrer tsara am'le recouvrement an'le volam-panjakana am'le vola am'irety satria ianao manko ny teny teo hoe misy tsy afaka mahazo alalana famoahana an'ireo vatsarobity reto kanefa tsika eto de mijaly ara-bola tantamota ka izao ngery faniry ny tena mampalahelo am'le izy tsy fantatro le ministra mininy ty a fa raha ny fahitako azy tsy mamely io ary de zany teny mingara-tsirahonana hoe mihevery ianao fa tsy mamely ny ministra tendrenao zao izy tsy mahavita nininina ihany engane izy ka iova ka hiazakazaka am'izay zao de mirahabazy raha ohatra zay no ataony fa ny zavatra mitrangaka edy zao firy amatapitrisana nge ny olona miasa ao anatin'ny arenakibony tany eto Madagasikara manomboka ty ampitrandraka mandra-patongatra any am'brao sy mimpandefa ka zao manomboka any an-dranodambo any Fort Dauphin hatrany ambondro ny fe any Antsiranana miparitaka iny hoe iny any ambanja any tsara tanàna any Ambilobe any Mananjary any Ambatondrazà tanambo manapotsy de iny rehetrarehetra iny io sy kiala mavonika era amin'ny Madagasikara misy daholo zany volana septambra ny ministra minina ny janona izy ara-mony janona teo to efa voakenda le vato le any de tsy niasa tsony ny exportation de reto olona reto miasa foana reto olona matapitrisy reto de misy mividy foana le vato zany mety hoe manararoatra hoe tsy mandeha ny exportation de vidina mora raindray zany nge ao anatin'zany le fisainana nge ao anatin'zany daholo hoe manararoatra mapidy an'izy koa misy ny exportation illicite zay de zay lasa mirona ho any amin'ny tsy afaka manao moa anao ko le lalàna mihitsy mihidy le izy ny teny le directeur général minina le vehivavy tam'le hoe omainy in business mining sector teny hoe raha manana olana nareo mpanondrana vato tongavany amiko za mamano io tsy nisy an'izany teto tsy mamaha olana mihitsy io DG io zao le izy za reto gaga tenen'ny faniry hoe vato amin'ny taonina nge tsy vato hoe cristal na labradorita le vato industriel na be zany tenenina fa hoe
tohatra ny misy vato soa le 55 taona orfanire ka volana efa herintaona zany ianao a tsy nandeha fa tsy nandeha le fanondranana tsy mandeha le famokarana ato mandeha manosika normal nge raha mitady la anaovana trafika ny olo le abidia nge zany ary ianao ministra tokony maharaka an'izany fa rehefa tsy maharaka an'izany ianao a de misy zavatra azonao atao monsieur le ministre raha ohatra ka tsy maharaka an'izany ianao ny azo atao a de mijanona fa aloha zany toetrandro anao ny any alakaka matoy tanàna raha ohatra ka tsy nisy tsony ny vato tsy nisy tsony ny fanondranana satria tsy misy vato foana io tanàna ny lakaka io zavatra hafa indray no natao teo fa io tsy ho foana io na mbola afa-tsisy ny abe ny orombe ve ny abe io ny orombe ray manontolo iny nge mbola izy zay de anao foany reo ary tsara zany mahita fiveloma-tena izy satria ianao fanjakana koa tsy afaka manome asa ho azy lalàna ataonao tsy mamela ny olona amorona asa zany rehetrarehetra zany eo anatin'ny fitantanana daoly faniry mampiteniny moana fa ny zavatra mitranga de zao tara mihitsy ny réaction ministre minina vaonao omena io a de tetotsika ry faniry ny resaka hoe mba milaza hoe inona le ataonao a inona maika manaova conférence de presse a ray volana sy tapany atyarina tsy hity zay zavatra nataony a mandefa facture hoe aloavy a ny permis anareo zany nefa mbola be debe ny société ao anatin'le hoe misy blocage administratif ny sasany sy ny etsetretsetra tokony hovana aloha zany de zay izy vo andohany ihanyna tsy afaka manao de lasa sahirana ny olona de nyvana hoe ny industriel ihany a zay travailler a zay ny mandeha de ahoany reto pierre précieuse reto hoe tsy mandeha satria tsy voavanao le olana am'le lizy ange zao hoe tsy ianao no nanao diso andriamato ministra fa ny olona teo alohanao de vao arak'izay manaiky ny fanjakana malagasy hoe mariny reo mpiasany minina nanao ny sela azy reo a de avoa izy a de ataovy a zay fanarahana am'le tompon'ny entana hita le entana sa tsy hita le 900 gramma tany amy volana oaoa tany teny vato gendarme sy ny douane mantsy ny tompona tsy manana fahefana am'zany ange reo fangary eo mine manana kioska ny minina eo ivato tokony teo minina aloha zay reto vonanao fa ny zavatra tony douane sy ny gendarme de any tompona ndraikitry ny gendary sy ny douane mikarakarany hoe ahoana ny amerenana n'le $500,000 valeur an'le entana raha tsy hita le entana fa ny hoe hijanona fotsiny am'izao a tsy mety mihitsy zany hipotra foana ny zavatra ohatran'io ka de zao mila aingana ianao a andriamato ministra za aloha mino a ianao nge olona hoe mpiasa aingana ihany tao anatin'ny fikaroana nataonao hoe de zao zavatra hitako aloha tena mahagaga enao ohatrany tsy samy fandona am'le mafia ohatran'le ministre ny transport satria manina ny hitako a le DG ny croma le tena ao anatin'ny fototry le volamena mibanaka be le any adaraina ambily be iny zany a hatram'izao izy tsy ny solonao izy ve ao anatin'le mafasa tsy ao fa mahagaga ihany a le zavatra ataonao ny olona tao anatin'io croma io ange tao anatin'ny ekipan'ny avy ny olona ny saina nahaka ny permis-na volamena io ange olony avy ary tena nanao zany olona zany de azony croma le permis-na volamena ny adaraina sy eo tanimbary nanana ny hevitra nitondrana zany projet zany a le olony avy tam'zany fotoana zany maninona tsy izy no averinao ao de mivany olanao izy sady avy a izy olona tao anatin'ny sehatry ny minina de sahady amy mafia sa tsy sahady amy mafia resaka afy zay fa zao tena zay mihitsy ho ady io ny tena fanodona nyreto mafia reto a ielana am'le ariary fa reo olona reo nge tsy hoe reo milliardaire ana efa millionnaire euro reo ka raha vao tsy sahany zay ianao a manahirana soloa io DG io fa tsy mandeha am'zay loany le izy a mpiasa ny croma taony kezakezana nandoavana ihany ny karaha mampiasa ny croma nisy amin'ny ampany satria depuis 2020 reo tsy nandray karama
zay mihitsy fa de noho mbola tantara lavabe le izy mbola Zay. tsy vitatreo de noho nzay nikitikitiana le hoe volamena daraina sa tambary de nasinapahany makany satria Alefa. any kro manana anjara ao am'le volamena vokarina any daraina sy atia tanimbary any kroma de ny kroma tokony mivarotra ny azy any amin'ny banque centrale mekanika tsotra zany de ny vola azonao amin'ny ariary Andoavana andoavana zay le izy ka zao andremato ministra raha ohatra izy ianao hoe enjana be ny teny ramotarisonina zany de mifona aminao zany fa de vonona ianao hiady amin'ny mafia sy anitsy zavatra rehetra tsy mety ato anatin'ny sehatry ny mihina ary ampandehaingana an'le izy fa ny famokarana olona amina 3 tapitrisa 4 tapitrisa 5 tapitrisa malagasy no miasa amin'ny sehatry ny mihina isan'andro de misy vokatra foana eo isan'andro ka azavela hibanaka hoe ho any ananina fa zao rehefa ampiasainao nge ny mpiasa minina hoe any alakaka any de efa manomboka manao relevena production anao de hitanao foana hoe misy mivily izany ny atia fianaratsoa can robin sy ny etsetretsetra iny ny production na toromalinina amin'iny hitanao stazanao foana ao anatin'ny rapport miakatra makany aminao de fantatra hoe tena zao ny zavatra mety atao de manatsara n'le mesure nyraisinao ianao fa tena tsy misy mihitsy zany am'izao fotoana zao zay mahatonga an'io zavatra mibanaka be io ministère ny transport rehefa manao hoe manao serage zany any amin'ny fivoahana eny amin'ny aéroport mino koa fa izy koa anao serage am'ireo port rehetra satria le tany anjajavy district ananalalava manahirana be ngena makany am'le analalava ara ry faniri satria ozy ny gendarme raha io pneu vaovao pneu anao vaovao io raha miseny makany analalava de tonga any ianao de solony reo zany ny tenen'ny gendarme ne manao barage eo amin'io sampanana io atsoy io amin'io ka zany hoe tsy évident zany le hoe andeha ho any disava any ianao raha hoe tomobile no entinao isavany any am'le port fa tena misy procédure le gendarme natratra an'lizy angeto le gendarme efa any analalava mihitsy fa raha hoe ny avaty atsoy no andeha ho any tsy manana fitaovana an'zany zay misy zavatra matiko antanina kely tontomota miresaka renakibony tany moa anao de ny resaka ankoranafo koa zany nge tsy misaraka am'zany nisy vaovao manahirana be tamin'ny herinandro lasiny fa miezaka mitondra ny fanadiovana an'le raharaha ny eo anivon'ny fitondram-panjakany hoe tsy misy zany pénurie ana carburant zany na hoe aza matahotra fa efa nandeha tamin'ny mois d'avril teo ny commande de efa hoavy izy de ho any inserana atsambony Tomasina mihitsy ny andraisana azy de midohaka mihitsy le anivon'ny ministèran'ny angovony amin'ny hoe de efa tena mandeha tsara ny raharaha no hay maso moa zany anisany manara-maso mijenozay satria any mba ofisy malagasy mikasika ny hydrocarbure ianao anatin'le tontolo ny arenakibony tany tsy afa-misaraka mihitsy reo rehefa arenakibony tany resantsika teo arenakibony tany resaka vary tsy mety ao ny resantsika fa ity resaka rano mihitsy nyray inona vaovao reny tontomota momba an'io sy inona ny fomba fijerinao raha ohatra ka zany tokoa no mitranga aminatin'izao situation zay everitsika fa tena hafahafa manahirakirana ihany manao lecture azy eo anatria ny sehatra raisam-pirenena sy Madagasikara io sehetry ny akoranafo zay moa no andikana azy zany amin'ny teny gasy ny hoe hydrocarbure de somary mikorotana izy io kely sa betsaka tohatra mibetsaka ihany satria le Russie anisan'ny mpivarotra sy mpamokatra n'zany betsaka ihany koa de ao anatin'le ady am'izao ary de efa misaritaka le hoe hividy an'le izy sany na tia amin'ny firenena européana le tena mpividy be efa manomboka tsy manany de somary mikorotana zany io secteur io zao zavatra mitranga tokoa eny tamin'ny radio de hoe miresaka Madagasikara amin'ny resaka radio RFI na inoko an'izay za mihitsy na eny fa tsy hoe ny olona ny tantara hoe misy olana kely ny famatsiana solika ny Madagasikara solika angamba manavanana ary faniry misy olana kely ny famatsiana solika ny Madagasikara fa ilay sambo zay efa tokony ny ainga dia tsy tafainga satria ohatrany misy trosa mbola
tsy milamina tsy voaloha tsy niteny ny RFI kosa aloha teo hoe trosa malagasy samy malagasy samy malagasy teneniko any de zao hoe ny trosan'ny fanjakana malagasy am'reto pétrolier compagnie pétrolière misy efatra izy ao moa ao anatin'izany koa ny transporteur sy nireny ireny angamba mety ara-dalàny reny fa ny compagnie pétrolière na tsy fantatro hoe ireo compagnie pétrolière nohony tsy fahaizany an'le anina dia tsy mbola naloha le zavatra any amin'ny golfe arabika tsy niteny tsy nanome précision zay moa ny RFI na ny hoe laisser entendre izy zany ohatran'ny hoe somary nataony tsy litsofina hoe makary le trosana makary tsy niteny an'izay izy aloha miteny hoe le sambo efa any tokoa efa ho chargena fa tsy afaka miainga satria mbola misy resaka trosa zay fa raha mijery mekanika fotsiny tsotra fotsiny lecture fotsiny hoe ny interaction le izy ianao ry faniry raha ireto pétrolier reto marina aloha reto fa compagnie étrangère vahiny daholo reto mbola afaka hoe sady miainga nge ny sambony hoe mifampiresaka amin'ny fanjakana malagasy de tsy de chargena aloha io raha ohatra ka hoe zany ny olona fa le izy hoe tsy tafaingany tsy hoe Dubai le izy hoe tsy tafaingany amin'ny golfe arabika zay no mahalasa saina hoe fa iza ny tompon'le trosa fa raha ny compagnie reto hoe Total galana mialatsiny moa fa manona reo ihany eo Shell Jovena raha reo ny tompon'le trosa tsy voaloha afaka atao anrady aty Tomasina nge le sambo mandeha aloha ka io misy fotoana hoe tsy maintsy tokony ho am'izao izy midesarge atao Tomasina asahoana mamatsy an'le tsena misy fotoana koa iny de afaka miantona anrady izy aloha zany hoe mijanona kely tokony ho tapakandro meloha atongavana amin'ny poro de zay voanina fa de tsy misy fanazavana an'izay de zao fanjakana malagasy moa zany eto de arak'izay lazainy faniry zay efa milamina zany aza miresaka an'izany tsononareo ny ahatsevanana ngery faniry mahatonga miteny an'izany fa raha ohatra moa hoe tara 3 andro lizy de mba ahoana ny fietraikany 3 andro ny resana eritreretina fotsiny hoe raha tara 3 andro 3 andro tsy afaka hiasa nge zany ny olona fa hosahirana na andeha hiasa raha satria tsy misy ny solika samy hafa manko ny pénurie sy ny rupturana stock zay manko tiatsika azavaina tsara mihitsy zay de mihaino an'le fanazavan'le fitondrantsika de mirassuré izy tsisy an'izany fa efa nysony avy ny efa andeha izy de barika io amina fotoana ohatrohatran'izao eto de eo manko zany sika samy miandry za tena andrasako misy le fotoana ndesahan'le fitondram-panjakana io tonga le tsy hoe maniry lozy tsika tsy any am'izay le tiatsika ho tenenina fa le fomba ila zany le fitondram-panjakana am'le lafin-javatra ohatran'izay zany satria matoa le vaovao mivoaka eo ny sehatresam-peneny ny olana manko zany le matomotarson zany de ohatrany hoe efa enjana be le distorsion zany eo am'le état sy hoe soit disant le frantsay satria adikan'le état foana zany manko hoe raha mivoaka amin'ny France 24 raha mivoaka amin'ny TV5 Monde raha mivoaka amin'ny RFI ny vaovao raha mivoaka amin'ny African Intelligence ny vaovao raha mivoaka amin'ny Le Monde raha mivoaka amin'ny Figaro dia fanakorontanana ny dikan'izany ho an'ny état malagasy zay zany le andeha metsainy le fitondram-panjakana n'le vahoaka malagasy contraire mety misy investigation mandeha any satria fatatsika fa ny RFI dia manana an'le correspondance be da be manerina izao tontolo zao zany dikan'izay zany mba manana ny niveau d'information any amin'ny côté-ny izy afaka zarainy tsara de anjara le fitondram-panjakana sy lay mandray azy io manko le misy le émetteur de récepteur miémettre ary zareo de ianao zany mandray de hoe andao raha fohotran-drano ty vaovao ty fa défensive avy hatrany le fanjakana hoe zao io satria fantatry zareo ny danger an'lay pénurie na carburant ny any tiako antanina tontamota hoe ahoana tokoa moa zany no fomba fividianana sy ny lalan'iny carburant iny atongavany eny amin'ny pompe satria raha mividin'iny raha mifantatro tsy ohatra ny mihitsy fa any amin'ny atsasany raha nitokony izy fa be loatra le taxa ihany koa zany zay misy lala maromaro zany raha fahafantarako azy fa ny any amin'ny côté anao aloha tsy fantatro orfaniry zange raha miteny eto tsy hoe amorona na za nanao investigation tsy zany mampatsiahanao fotsiny fa tamy vao niakatra teo amin'ny fitondrana ny Floraduel
de ny zavatra nyresahany mahakasika ny petrôly io a ny atsipria ny mandrafitra ny vidiny petrôly io ary de za tena ozy a tam'izay mieno an'izay tsara dy za hoe tena mba amely le rangahy ty am'ty ndray mitoraka ty zay ny zavatra ny fihetsepo tato amiko satria ny teneniny hoe tsy normal io vidiny tam'zao io a tamy 2019 izy nyresaka an'zany tsy normal zany ahoana ny atsy Afrika Atsimo zao ny priany tsy miteny kosa izy aloha hoe gazoalitsika sy ny lasantsitsika ke ka mbola ratsy zany hoe tsy tokony hitovy am'le prix io lazaina eran-tany io ny antsika ny rafinazy tsy de enjanona loatra ny teneur am'le gazoal fa mbola atao ambanimbany de alatsaka ny vidiny différentiel nameny tam'zany hoe ny transport miala any amy golfe arabika makaty ahoana ny atsy Afrika Atsimo zao no prix unitaire an'le tonne métrique angamba tsy haiko de ahoana ny ato amitsika no zao tsy manaiky tsy anaiky an'zany ary tam'izay izy de sany tena hoe ampidinitsika 1000 ariary conclusiony tamin'iny fotoan'iny tam'le prix ana gazoal tam'zany fotoana zany ahoana ny misy élément maromaro no entiny dia zay no matery hoe ary marina mihitsy ny teneniny hoe mbola azo ampidinina 1000 ariary tamin'ny fitondrana teo alohany mantsy le misy hoe mihetsika 100 ariary isam-bolana na midina na ohatrohatrizay izy nanao hoe 1000 ariary mihitsy no ampidinina le zavatra ny teneniny kosa angeloha mariny tezitra tamin'ireo compagnie pétrolière reo izy hoe fa maninona différentiel reo to za tena mba amely le rangahy ty kay tsy zay fa de ny teo tonga am'lazay ny kakafitra hoe ny malitsy nio navory an'le compagnie pétrolière de mba nanenjana de avy le mpanaradia zany tena sambany vo isy filoha andondatabatra ale voara 100 ariary ka zao za aloha de miteny aminao fa niry fa ny zavatra ohatr' zany mantsy mampatsiaro ministre ny teny ministre ny transport resaka mafia zavatra ao ambadika ao bien sûr ka io tsy normal la izy satria maninona inona tsy araka ny tokony ho izy vahoaka malagasy de zao reto olona tokony mpifaninana ireo compagnie pétrolière malagasy reo izy anakefatra reo fa zao tovy daholo prix an'ireo eran'ny Madagasikara tsy isy hoe ahoana le fifaninanana ahoana le zao fa lasa mitoviko zay nanaovako hoe rehefa mifanaraka izy ho amin'ny tombotsoany fa tsy ho amin'ny tombotsoany vahoaka malagasy de zay de efa hoe fisainana mafia zay zavatra zay satria ny tombo fitiavan-tenandry zareo no mandeha de zao lasa ny tenenina fa be trosa be ny fanjakana malagasy eo anatrendry zareo no manao prix ambony ny filoha rajoelina zany tam'zany nanao hoe tokony ho ampidinina 1000 ariary io ry zareo nefa milaza fa izy manana trosa zany tsy mirindrake zany raha afaka mampidina 1000 ariary ianao nefa tsy napidina no ny antony samy hafa de tokony hoenao ihany ve no ananana trosa ka le capacité de négociation am'le état makony rehefa une fois zany lany filoha le Andriamato Rajoelina fa tamin'izy candidat de un simple citoyen iny zany candidat izy zany fa rehefa ray minitra aorinan'ny investiture izy neken'ny ACC mipetraka tsara fandehan-javatra rehetra vita soni filohan'ny republique izy eo dikan'izay le image le état no babeny de raha ohatra izy zany ny eona tam'le compagnie pétrolière de dikan'izay zany le crédibilité an'le état no babeny zany tsy manana lay le tanjaka anao négociation zany ny fandona le compagnie pétrolière de dia zay le état zany faible le état tsy afaka mandondatabatra tsy afaka manao imposition fa retsy miimposer le compagnie no miimposer fa ianao zany imposer ny hoe ty mety aminay satria ty tsy mahafaty antoka anay de le état koa mbola migerer an'le marge io koa nge le olany misy marge gerena le izy satria hoe reto ny etra makary reto tsy maintsy mbola makary ity tsy maintsy mbola makary
de sarinady daholo nrehetrarehetra fa ny any tena mampatahotra tontomota de hoe raha tena mipetraka ary le vérité de prix de ahoana ka raha mipetraka ny vérité de prix a ny vérité n'le teneur an'le lasantsy a de ho sahirantsika nandeha atao hoe 1,5 euro ary ny vidin'ny lasantsy eto amintsika ny any Europa moa 2 euro noho ny antony samy hafa satria ny salairany azy ambony sy ny etsetra ny koany kely izy zao de lasika izy teo ka na atao hoe 1 euro fotsiny ary io eny e mifanakaikaiky zany efa 4500-600 zao izy 4100 ka raha ny gazoal no 1 euro a ho sahirantsika ry faniry de lasa tsy misy mahafanjakana amin'ny fanjakana ntsony fanjakana angelo raha ny fahamaritana ny asa tokony ho ataon'ny fanjakana de ny mihevitra zay asosy atsara ny fiainan'ny vahoaka ho aminy ka raha ho tonga am'izay hoe vérité de prix misy mécanisme be debe ange analefahana zany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka e fa ity sady iainga ny lasantsy a miakatra ny PPN miakatra ny transport a tsy fakahitany zany économique enjana be enjana be zany tsy azo ny saina eritreretiny zany tsy zaka zany na ny eritreritra zany ary a tsy zaka satria ao anatin'le élément apetraka hoe le zavatra teo ohatra hoe 1500 de eo a miverina am'izay hoe otry firy zany zao ny donné lasa hoe 1900 de ohatrohatr'izay daholo le parametre n'le izy a tsy zaka zany ry faniry tonga any amin'ny hoe tsy fantatro zay fomba hitenenana an'izany satria tsy maintsy akatra voalohany sy faharoa de zao ny koa ny herinaratra zany mbola zany mandeha amin'ny alalan'ny groupe ny akamaroany jiro ireo Madagasikara sy ny koa ny transport de manaraka ho azy zany ny vidin-javatra rehetrarehetra io zay tsy maintsy taterina amin'ny entana izy eo amin'ny tsena anka izao nge zany a fantatry ny FMI zany tsy haiko ny ministre ny finance tokony manana olona mahavita an'izany projection zany hoe ny impact social zany zavatra zany ka eo amin'le impact social satria miainga hatrany amin'ny énergie ny énergie ny jirama tonga hatraty amin'ny transport vidim-piainana PPN zavatra rehetrarehetra na ny fitsaboana na ny fianarana ny tonga amin'ny fiainany vahoaka malagasy tsy tokony hanaikinaiky an'izany raha ohatra izy a tena matanjaka zao mantsy ny tena ka zao eto ary faniry zany mieritreritra l'izy hoe raha inégocie an'izany ianao de amerina amin'ny olona ka kitotoanareo angeny na tonga an'io hatramin'izao hoe ahitsinareo zany zao fa tsy maintsy atao io anampy anareo zay a fa tsy maintsy ho atao io a fa zao ho ahitsy ny fomba fitondranareo firenena de tonga hatrany amin'le tenen'ny rina teo hoe efa manomboka moa zao ny savaranonando amin'ny dinika concertation fa zao nge tamin'ny heritaona ohatr' zao nge ny FMI ny teny hoe ay miandra ny programme d'émergence Madagasikara ny FMI fa 320 teo hoe millions de dollars nomeny a de namoaka an'le apahany izy a de namoaka an'le apahany izy a de miandry tsy nisy le izy de zao anao hitaraina any aminy hoe ka tena maty zay raha ohatra ka izao nareo no namono tena efa nytenenonareo zay ny velany any mikasika an'le négociation Madagasikara amin'ny FMI ka zao nge norma eny hitako iny hoe convoqué ny natsona ny mpitantana ny firenena malagasy fa tafa ohatran'izay saina mihoatra ny fisainana zany ny zavatra hitranga tsy vita tsony ny eritreritra azy zany e zay ngamba nitsotra raha ohatra ka tena atao io hoe vérité de prix a sy ny sisa io maty daholo ny vahoaka miala am'izay ny FMI tsy te ho tompona andraikitra am'izay ny FMI de ireto fitondrany reto tompona andraikitra moa ny fitondrany na ahoana e tsy hoe ny mpanohatra tsy nde ilaza indray hoe nataon'ny mpanohatra no mahatonga an'izao resaka daly zany fa aza miditra am'izany zay foana no anliany azy e fa fantatra fa zao nareo indram-bola téléphérique no atao colisée no atao barea no atao tsisy nampo ao anatin'ny hoe actifa ny firenena zay nge no mandrindra n'io toana vola io e any amy toe-karena e zay tsy misy mandeha any am'izany ny zavatra ataonareo fa mipoerapoera fotsiny importation zay
zany mipoerapoera zany de ny ministre ny commerce tsy mampitombo ny olona isedra eo amin'ny resaka arabarotra izy manatsara ny cadre légal ahafahana mampisy ny fifaninanana ampidina n'le prix izy no manao varotra izy no manafatra nitsy roa de tsy fata zao tonga am'izao anao anomboka hitsokan-darana ngereo ry fanirira zao raha injanon'olona am'izao hoe no ny adalanareo zao ny zavatra hitranga raha manao any semarel fotsiny ny femi hoe zao ny hitranga mihoatra any amin'ny fisainana zavatra mety isy ny zavatra mipotra ka de mesura miaraka am'izay hoenjana de hoenjana mety hoe anampy ny fmi zao tsy mitatana tsononareo fa izao hoanovinay zao hoanovinay zao hoanovinay zao hoasorona ny TVA am'izao de izy manome fanampiana ny fanjakana malagasy nietra sy netsetra ho amboarinay daholy fa zao nareo tia ny vola de tsy maintsy mazava ny fitantananareo an'io mangarara ny fitantananareo an'io tsy misy ny kolokolo zavatra mitranga ngery faniry tafaverina tapoka any amin'le izy tsy mandeha am'izay lohan'ny mihitsy ngeto fa ny sado cabinet manana ny définition manokany reto olona reto fa tsy ho ange ny définition le sado cabinet raha miverina kely ray minitra fotsiny le tamin'nisy ny olona reny teny tamina conférence tamin'ny télé sinianina hoe zaho anatin'le sado cabinet ozy sado cabinet zany mialatsiny am'le olona fa tena tsy marina ny zavatra ny tenenina fa ny sado cabinet cabinet fantôme ny timma ny tokony manana sado cabinet par rapport amin'ny fitondrana rajoelona de io sado cabinet io sado cabinet io no manaraka zay ataon'ny fitondrana io no mahazo copiana dossier copie fotsiny mba hanarana mba hitohizan'le raha-pirenena tsy miato zay ange le mahatonga le hoe sado cabinet ary io fisainana anglisy ny nahatonga an'io ny frantsay ko mety manana fa tsy tenenina hoe micopie ny anglisy izy mba tenenina hoe zay ange fa de zao le sado cabinet ny tenen'le olona hoe florajoel afaka miantso za koa afaka makany tsy sado cabinet zany fa izany tena hoe délit d'initié sy trafic d'influence fa tsy sado cabinet ny sado cabinet tsy mifandray amin'ny président rajoelona mihitsy izy fa mahazo zay fanapahakevitra izy sy ny anton'le fanapahakevitra de azony zany de zay ka zay ny mampivilana an'le izy ka zao rehefa mipotro ty zavatra ty andeha ty zavatra ty ny sado cabinet tsy misy sado tsy manana sado cabinet zany eto Madagasikara président Ravalomanana afaka manangana an'izany ray minitra de ny azy nefa ny olona tonga de enjana be daholo no ataon'ny président Ravalomanana eo de ho gaga hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny zavatra ataona nataonareo zany hatram'izay ka hatram'izao de lasa ady saritaka fotsiny lizy raha ohatra nangana sado cabinet ny tim tsy mety mihitsy zany tsy tokony ho zay no izy de am'izay le transparence mivoaka ho azy de zao miverina eto am'ty karaha nangataka fionana ny FMI lizy mantsy misy périodique ange le fionan'ny PTF sy ny fanjakana malagasy mba manao évaluation à mi-chemin ny hoe aiza ho aiza nareo hoe aiza inona vaovao hoe tsisy zavatra mandeha am'izay lohanny ange eto ry manendry amazone foana no atao raharaha ny amazone tsy mahavaolana any amin'ny palais zany izay rery vahoaka malagasy ny any amin'ny palais zany tsy mialatsiny toko mialatsiny fa zay le izy ka de zao tsy tonga ho azy io za mino ny finoko mantsy ry faniry ohatra mitsambikina kely am'izay hoe ianao alleloia iny dikany hoe alleloia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny hoe Ezekia Jeremia Isaia le dikan'le ia amin'ny farany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsy tonga ho azy ny hoe aty akaiky mipakitsika iny fa mandeha ny dinika savaranon'ando amin'ny concertation nationale tsy tonga ho azy angetsika tsy tonga ho azy le hoe nitoriny filazantsara novan'ny tantara tapaka tany Asambava ho an'ny fiangonana anankiray tsy tonga ho azy zany dozy le pasteur zay mantsy hoe ora motarsona eto ambonin'ny tany inge ozy roa ihany ny fanjakana misy fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny tsy marina fanjakan'ny satana zany
fa le présidence le anina ozy a reny le apetraka andriamanitra eo hitantana ny vahoakany reto ato anatin'le mpisoa ka lasa ohatra ny hoe lasa lavitra fa ny tiako resana de zao hoe tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany fa matoa io resaka hoe savaranando a dinika ho amin'ny concertation nationale io a ka faraparaka am'reto dinika atao amin'ny FMI-ny ihany de ho avitra io ny banque mondiale anao hoe izy ange tsy hoe manao mizazo zavatra efa nanany daholo ange io dossier io e vola miditra ao amin'ny trésorinao a fatany isan'andro réserve ao amin'ny banque centrale fatany ananany daholo zany ary fatany firanao besoin ny ata malagasy a ananany de fatany hoe mipoka tsy avitra tsony ty fa hipoka ty de may loha izy a de miantso izy ka ny zavatra tiana horesana de zao hoe tena mila mitandriny tsika malagasy tsika vahoaka moa efa nitandriny efa hatram'izay fa nytenen'olona hoe tena ambony mihitsy kosa ny faharetan'le vahoaka malagasy fa tena efa miaritra ny zavatra enjana indrindra izy a eto amboniny tany angamba ny vahoaka malagasy a miaritra be indrindra ry faniry dia tsika za mino a fa andriamanitra momba tsika sy mitantana antsika foana afahantsika miatrika an'izany zay ny amin'iny fa misy fetrany fiaretana zay kosa aloha misy fetrany fa zay le tsontsika hoe aza mipetraka ho vahoaka fa mitsangana olo-pirenena zany satria rehefa olo-pirenena de afaka manokatra maso manongilana ny sofina de manokatra ny vava sy ny saina andinika sy hiteny amin'ny zavatra rehetra tandrifa lasa ara tontomotare vo alohan'ny amaraparana atsika ny actualité tamin'ny farany herinandro teo raha commune taxi ville taxi moto SMGD CNAPS Easy Park conseil municipaux inona mba fijerina ho an'ireny zavatra reny hatramin'ny arrestation zany zavatra zany ry faniry a zavatra efe mekanika ny faratsy mpitantanana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra renivohitry Madagasikara zay mantsy mila tsipiana koa hoe manana statut manokana mihitsy particulier a commune urbaine Antananarivo amin'izy maharenivohitry Madagasikara azy de zao ireto olona mitantana laza fa tena anao zavatra fa rehefa tena miverina za eto a de miteny hoe tsy nanao investigation fa mandray fotsiny an'izay vaovao mivoaka hoe nisy 11 milliards vao amin'ny CNAPS de rehefa apetrako loha izy alahadro ordonneko chronologiquement zavatra mitranga mampitsangam-bolo angery faniry ny zavatra mitranga raha tsy teny afa-tsy hoe nindrana 11 milliards izy tamin'ny fotoana tamin'ny atao indray andro tsy fehiko le andikana ny teny gasy hoe amin'ny 31 ohatra amin'ny fotoana voalohany tsy hoe taona voalohany amin'ny fotoana voalohany tao alohan'io fotoana voalohany io nefa le zavatra omeny vola hoe indramina tato amin'ny CNAPS mbola tsy miforonona zavatra eny koa zany a dia SMGD mbola tsy miforonona fa le findramam-bola ny lasa lohividianana ny Easy Park zao eo ange zao ry faniry raha milafa fitantanana fotsiny any de zao a raha raisina ny primitifany commune hoe fandraisana tsoratra zavatra mitranga de efa misy zavatra be deabe ny tsy manara-dalàna am'le izy raha raisina fotsiny ho azay ohatran'ny hoe ny SMGD tsy mitsangana nindraminao le vola après anao manao déclaration hoe ho an'ny SMGD a eo amin'ny honnêteté zany de efa tsy mipetraka eo famarina toetra n'le olona mindrana zavatra mbola tsy mitsangana mindramanao vola de nytenenina nefa hoe mialatsiny raha ohatra hoe tafatonina ny anaran'reto cabinet conseil zany nisy anaky telo nyteneniny teo amin'ny cabinet conseil mantsy ry faniry amin'ny cabinet conseil misy an'le hoe le big four le hoe le efatra goavana tafiditra ao anatin' zany reto zany efa mahafantatra cabinet anakiraiky io niarany asa tamiko a enjana koa tsy ao anatiny io ary zay nefa no anisany hoe raha ohatra ka hanao contrôle zay no saina manao contrôle an'io
jaminy fa ireto kabine nampanaovina ny contrôle io nampanaovina ny rédaction ny société io sy ny mise en place tsy mahafantatra ny fombafomba natao io hoe zavatra ny commune mindram-bola de ny SMGD no mpanerake zany ny commune caution morale hono à la limite mifangaroaro manko le version ka eo indrindra mpanera aloha zany version tena fiteny olotsotra azy nanery izy ho an'izy ho andro zareo membre ao anatin'ny commune ihany satria izy ihany ngeny ao anatin'io mialatsiny le SMGD nge 10 millions capitalny 10 millions ariary 11 milliards nindraminy eto nlazaina fa nividianana ny Easy Park zavatra nytenenina amitsika menakavo moa 8 milliards zay tsy fantatro nefa niakatra ndray izy zao de terena ndray izy zao de ho lasa 10 milliards tsy fantatro fa 8 milliards aloha nytenenina amitsika vidin'ny commune fa tsy mividin'ny SMGD arindra tsara ho ala izy de ho hitatsika eo hoe hoay ty zavatra nataony Gamera sy ny namany ny vidin'ny commune ny Easy Park 8 milliards ozy de natsangana ny SMGD natsangana ny SMGD capital 10 millions ariary société anonyme ny olona tato iranona sy ranona de avy eo solona ao amin'ny commune solona olona efatra reo olona reo ve libéré an'le anjarany satria izy manao hoe ohatra zao hoe ay Gamera ao anatin'ny SMGD izy ve nametraka ohatra hoe mihitsy izy eo satria 10 millions eny mety manana izy fa zao 10 millions ariary le capital nametraka 1 million ve izy sady 2 millions raha 5 millions moa tsy nametraka tsony zany ny de mba 20 000 ariary fa de zao arindrantsika araky ny fatongoavany fotsiny ho le zavatra de ahitotsika hoe zavatra fahafa ny mitranga izy teo Gamera sy ny ekipany zany fanontaniana de zao efa ny libéré an'le anjarany ve ao am'le capital zay 10 millions ariary 8 milliards nakay zara zany 2 milliards mahery fanontaniana tokony hovahany io aloha mbola eo so de efa niodiny eo aloha zany de misy détournement raha vao tsy mazava io anjarany mera ny mamoaka an'izany za aloha de misaotra ny Ramatoa Clémence namoaka nyty raha ty niezaka na mahanty olana ty fa noho ny antony maro samihafa dia sahirana izy satria misy kolokolo avoleta moa zany za tsy mieritra an'izany avolefa le tena ora de paquereto izy fitenenany tena le mirefarefa amin'ny tany mihitsy hoe vidinao na ny conseiller tim sy ny etsetra mba azahoanao feno majorité ao anatin'le conseil communal de sahirany Ramatoa Clémence zao ny zavatra mitranga nakay zany 2 milliards mahery ary tsotra fotsiny ankely izy 11 milliards narainantary 8 milliards ny vidianana ny Easy Park za mieritreritra hoe ny olona sy ny fananany sy ny morale ny Easy Park zay 8 milliards zay 10 millions ny anina zay 10 millions ariary zay mbola misy anjarany reto associé ao anatin'ny SMGD fa tsy niala tam'le 11 milliards dôly io de zay de nakaiza eo aloha zany ny fanontaniana voalohany fa ny zava-doza tena zava-doza ary fanirity zao amin'ny fotoana faharoa efa voavidin'ny commune ilay Easy Park de nataony any amin'ny SMGD ny SMGD aloha raha ny fahazahoako azy de ny eritreritra reto olona reto hoe anao gestion privé ny apahany amin'ny asan'ny commune amin'ny activité en commune zay tsy misy mahadiso aloha raha le eritreritra zavatra mety mitranga zany ny any Suisse raha ministère mihitsy no privatisena mba ho efficace kokoa le asan'le ministère fa tsy zay le zavatra mitranga eto ho teneniko fa ho alahatritsika araka ny tokony izy fotsiny ala izy vidina ny Easy Park tsangana ny SMGD de alefa any amin'ny SMGD ny recette-ny Easy Park
de raisin'ny smgd ny 30%. Za tena miteny fa hanodiko-dinam-bola akitsy rano zany. Inona ny apport'ny smgd eo am'le recety avy any amin'ny eziparka. Raha resaka hoe digitalisation aza mampiresaka fa tsy zany tsy zany l' izy informatisé koa ny fahafantarako ny hoe gestion ny eziparka io ko ara connexion no andehanan'le anina rehetrarehetra. Donc tsy miditra any vola azony eziparka lazaingamera dia nandray ohatran'ny hoe 1 milliard ariary ozy ny anina sa diso de nahazo 300 millions ariary efa nahazo 300 millions ariary ny commune ozy tsy tadidiko izay diso nefa le calcul nameny fa tokony 500 millions ariary no azon'le commune fa tsy 300 fa diso gamera eny zany moa erreur mety mitranga zany fa ny zavatra tena tiako atongavana de zao tsy tokony aka na 1% ary ny smgd extorsion de fond no anaran'izany ry faniry tsy misy asa ataonao le mpiasa ny eziparka zay efa lasan'ny commune ho azy le mpiasa zay mantsy le hoe automatique zay hoe nividina ny eziparka ny olona sy ny fitaovana sy zay nampanantenainy fa hoe hofoanana ny fifanarahana zany de miverina amina fitantanana normal lafa ny commune am'izay fa nitazominy amina autre forme izy amin'ny alalan'le smgd ihany ka zao le smgd hoa tsisy asa ataony de maka 30% izy escroquerie ange zany faniry raha ohatra izy ty hoe nisy nanao style tsy haiko ataony sady tsy nitombo le izy tsisy ninona ataony nalainy ny 30% tena milaza mifaniry tena escroquerie qualifié raha izay endrin'izay fotsiny io resaka fantatritsika rehetrarehetra io fotsiny raha ohatra indray hoe misy zavatra miafina nataon'ny smgd any fa tsy ambaram-bahoaka nefa fitantanana raharahan'ny vahoaka n'Antananarivo ty mitrango ty donc tsy misy zavatra tokony ho afeninao fa zao raha zavatra lazaina amitsika fotsiny hoe de manao nianina ntsena nietra trano mialatsiny fa tsisy nininona ataon'ty smgd nge zany digitalisation andraso aloha nga fa samy mba mahafantatra ny hoe inona ny digitalisation so de anao ohatran'le resaka hafa koa tsy tenen'le resaka hafa tsisy zavatra nininona ataonareo fa zao 30% ny vola miditra no alainareo si c'est pas une escroquerie ozy ny teny frantsay zay que ça lui ressemble tena mazava mihitsy zay de ao anatin'le izy mbola karamain'ny smgd manao asa nomera zany mandray karama totroatran'izay le izy de mandray karama dolo reto olona le associé sa tsy haiko izavy hoe fianakaviany sy letsetra administrateur ka zay de za mieritreritra ny eritreritra tsotra kokoa mitondra an'io affaire-ny commune io any amin'ny paka pour escroquerie de aloha ny paka no idémontré an'le izy tsy fantatry fa mety mila cabinet mihitsy midémontré tsy de sarotra ake midémontré n'zany avec ny plumitif ny commune le plumitif mantsy le hoe niditra ny volan-tsena efa any amin'ny initial zany ry faniry de zao hoe ticket an-tsena zany efa vita relevé hoe reto ny ticket an-tsena tam'ty androandroany ty de ty somme maniditra de vita ty hoe zao vola niditra ny tsena ny enregistré sy ny etsetra isan'andro hatramin'ny tsanganany ty smgd ty inona ny nataon'le smgd tao anatin'izay processus zay de huit eo tam'le etratrano eo ngamba le hoe saikam-banao izy hoe zay ny tena mihevitra nyty zavatra ty tsara fa nakariny any amin'ny 4% le trano de hoe zay smgd kosa no natonga n'le etratrano miakatra raha izay de ohatran'ny hoe mba nietsika tokoa izy mba nisy zavatra nataony fa eto am'le abatsena eto am'le eziparka tsy mila hoe izy rehetrarehetra nge nanaovanao fitantanana tsy mahomby fa ray fotsiny
zay moa zany zay matematika zany ry faniry tsy ny hoe quelque soit de nanaovanao fitantanana tsy mahomby miteny fotsiny anao il existe anankiray a fitantananao tsy marina somary extorsion na ohatran'izany a de ampy hitsarananao tsy mila mangataka ny fieritreretiko a tsy de mila mangataka loatra hoe président o mba asoro re Andriamatobe ny tanàny efa eo izy efa hita izy eo izy eo nakaiza ho a le 2 milliards tam'le avary de aloha izy amaly an'izay maninona ny 30% ny resetin'ny ziparka no alainao tsisy nininona zavatra ataonao efa an'ny commune le fitaovana de efa maninona no alainao 30% escroquerie zany par définition zany escroquerie de aloha ny paka no amaly an'izay tsy mila mangataka an'izany amin'ny filoam-pirenena ho a procédure tsy haiko le izy fa za koa nge mbefa conseiller communal re faniry de meranay ko efa tratran'izany za mpiaro mera ny hafa ohatr' zany ka zao raha anao ianao a misy procédure hoe miantona telo volana izy de misy ohatrohatran'izay de zay vao tonga any am'izay zay le procédure mihitsy mifanalana mery fa raha mifahafantarako azy tsy président tsy fantatro hoe afaka eny misy ohatrohatran'izay fa arakaraka mifanapa-kevitry ny préfet sy ny sous préfet sy ny etsetra fa nytiako resahana hoe zay le procédure de any am'y faran'zay procédure zay vao miala le mery zay ka zay nanaovako hoe raha iza zao re eme zay ny nanaovana azy ary ty le resaka tamy sabotsy ny samborony raha Ramatoa Clémence hitanao juste ihany ve le fijoroany le conseiller zany par rapport an'ireny zavatra de isaorana izy fa raha tsy nisy azy a tsy nisy angamba ny fisehon'ny zavatra ohatr'ireny na ny fiainana atao anatin'ny conseil communal io a tsy mariny reo olona reo satria maninona ry Ramatoa Clémence sy Ramatoa iza namany anankiray conseiller communal miaraka aminy tsy misy ameny ny lasantsiny Lili Rafaralasy izy io notrompa de nrereriny lasantsiny tsy omeny fa ameny corruption nge zany de tsy azoko hoe inona ndray ny tediavin'ny Bianco tsy mahatakatra an'izany ve le Bianco misy olona fantatro misy juriste lalàna ve azon'ny commune fehezina le carburant zay tokony ho droit le lasa endrika corruption zany faniry droit sa faveur iny ka tsy tokony ho zany efa décision conseil communal délibéré iny zao lasa corruption ny fipotran'le izy ary za mieritreritra hoe rehefa telo corruption hoa hoe nareo menay de ataoviny sitra mba voteo daholo de zay ka zao mifangatahanay fa penay za teny am'y faniry misy olona miresaka amiko hoe oramotarsona izahay raha reto olona resaka hoe zay manana doctorat université taiza zay efa zavatra hafa de hoe zao zay no mahay a tsy marina ozy fa raha ninahy nieritreretina ho nahy droit anisan'zany nga Norbert Lala sy nga Eric Rakotoarso anisany nahy an'izany reny fa mahay ve reny rehefa tonga teo am'le asa de ohatr'zay ka ny tiako resahana am'faniry a le Bianco tokony tsy miandry akory izy fa vao mipotra vao teneniny Madame Clémence zay hoe lasa endrika corruption le izy de amenay nareo rehefa manaraka ny mivotiny reto malialingelina de tsy corruption zany rery Bianco tsy fantatro ny définition nareo am'le izy a fa raha vao sélectif ohatr'zay le izy a de efa zay corruption zany dinona ny zavatra tiako atao tamy sabotsy za aloha raha ny eritreritro misy fomba be de be ny azahoana mampiseho an'le désobéissance civile zay mantsy le zavatra tiana atao ty le désobéissance civile de tonga de nampiseho ny fahavononany moa zany ny Ramatoa Clémence tarika an'le taxi satria maninona etsakilany any taxi moto anao filarana hoe akatoavina ny fisy dangereux nge le izy le taxi moto nge en soi raha ohatra hoe tsy miteraka danger loze ho an'le olona hoentiny a
tsy de maninona loatra ny agressivité any am données technique zany ry faniry na semi remorque semi remorque ny agressivité ny semi remorque ny an-dalana 200 fois ronjato ambony mihoatra no ny tomobile kely zay sy ny ohatrohatran'izay ka ny tiako resahany raha reny taxi moto reny eo am'le anina agressifa be ohatran'ireny zany camion zany ho an'ny moto de efa agressifa foana retiko nefa hoentin'le fahatandroana de le mitsofotrofoka anina à gauche à droite tsisy lalàna tsony raha mba misy code de la route angeto Antananarivo ry faniry mba mety anina ihany nga tsisy an'izany angeto za rehefa miaraka amin'ny vazaha tozy vazaha ahoana ny tia no aizany lahy mitondra tomobily ato amin'ity tanàna ity fa ahoana ny lazana fa amin'ity alany tokony andeha de rehefa mieritreritra ianao de fantatra hoe tena marina tokoa zany fa zao misy mille manière anaovana an'le désobéissance civile ka iny ny zavatra ny fidindry zareo de anina fa misy zavatra mety tsotsotra kokoa zavatra azo natao ary mety ho efficace kokoa raha ohatra ka fa de sao de lazainy rehetra hoe za ndray no mitarika ny olona eto ananina an'le izy de tsy aleo ngamba janona am'izay fa de tonton Mota saritsy de satsy resaka aminao satria zay ho atsika itsika de tena miresaka adihevitra anatin'ny lalan'ny adihevitra mihitsy ntsika arakaraka ny zavatra misy izy satria natao am'izany mihitsy no arek-hevitra hoentitsika eto anivon'ny miara-manondra tsy mpitatasika itsika na mpanao effet d'annonce fa mitondra am'le zavatra de anjarany rehetra mandray ny tandrifiny sy miady am'izay ady izay amarantsika tonton Mota so de misy kokoa aloha menao any any velona sy ny rehetrarehetra sy mimpanaraka eny amin'ny lalana rehetrarehetra nalehanao teny dia mamarina izao fandarana izao moa zany ny tena koa dia mirary soan'ny rehetra mametraka anareo eo amin'ny tompo mandrakariva andro ny paska izao aoka isika ho anareo rehetra any Toulouse any Paris any Lyon zay moa no tena piresaka amiko amin'ity zavatra ity dia samy mivavaka ho an'ny Madagasikara fa raha ny fijeriko manokana eto amin'ity fifidianana frantsay ry faniry fa faniry na miadone vaovao teo hoe ny média rehetra frantsay to lazaina fa tsy fitiavana an-drajoelona daholo ny anaovandrareo commentaire hafahafa na marina ara ny teneniny zara saika anao hoe raha za mihitsy aleoko le ianina ny lany président aloha tsy teneniny koa teny anarany fa lasa mitsangam-bolo ny olona satria le rangaha anankiray natonga an'izao fitondrany zao mbola misisika manohana Macron ndray izy tsy eno zay no anaovako hoe de aleoko le ray ho atsika malagasy mba mieritrereta ihany zay fa tsy fiainanareo ka zay le izy zay fa dia fitahinytompomanko zany zao satria le anazy le Valérie Pécresse tsy tava mbola bokatrosy izy zao mamerymbola mivolana me iny zao ndray satria tsy nahazo an'le 5% ka zao tsy nahazahoany an'le 5% zay vao débat be ny resany vocal le hoe vote utile ny olona zany mahita hoe ny sondage mivoaka Valérie Pécresse fa efatra de aloha tsy mifidy amin'ny Valérie Pécresse tsony tsika mpanohana azy fa tonga dia mifidy olona hafa mihitsy de zay no natonga an'iny de zao izy tsy mamerym-bola fa tsy mahazo 5% de zay fa dia tamin'ny fifaliana ny nanatanterahana ity fandaran'ity niaraka tamin'ny faniry ko dia mametraka ny tompo ho amintsika menakavy dia amin'ny manaraka indray fa samire ny mpandainga sy ny ray ny lainga tsy sitrapon'Andriamanitra ary zay manamavo an'Andriamanitra no hafa baraka ka de aitsio re toetratsika tsirairay avy aitsio ny toetratsika tsirairay avy ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ho anovan'ny tantara tokoa toetratsika misaora tompoko eny ary de makasitraka ny tonton Mota izy ho araka nambara tamintsika teo de mbola tsy de tena ao anatin'ny fahasalamana tsara izy fa tsy maintsy nelingelenina foana tsy maintsy mba miara mifanotra na miakatra eto satria misy zavatra tokony ifampiresahana ihany makasika ny fiainan'ny firenena de io izy Andriamato
Moutarson zany a iaraka amintsika izy a de efa tafaraka moa zany teo de makasitraka azy fa efa tazako ambadika ao manao fimakomanana député fetra raha lamizafimbololona zany a fa isaorantsika tonton Mota zany tamin'ny fiarahany tamintsika teo député fetra zay filohan'ny vondrona parlementaire antokotiko Madagasikara izy ihany ko mbola ao anatin'izay tena hoe hery sy tanjaka tsara zay ary mavitrika de mavitrika larobiny andro mercredi 13 tsy vendredi 13 de ny 13 koa moa zany rehefa le 13 ty zany zarazara mba tsy tonga 13 le 12% am'le travaux réalisés député fetra ho resahantsika iny rehefa aveo fa eto aloha zany de miarabanao tonga somatsara eto indray de tafaradalana indray tsika andimby amin'ny tonton Mota ianao efa navitany anjarany izy teo ary nanao tour d'horizon mihitsiny nakany amin'ny transport de nakany amin'ny mine de nahazo kely resaka hydrocarbure de miverina taty amin'ny commune zany rehetrarehetra zany de mahazo ny resaka système anti-corruption zany manoloana zava-misy am'izao fotoan'izao salama ianao député fetra salama faniry salama daholo ve sika rehetra any mpanaraka ny miara-manonja tsika rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MBS mbola ambadimbadikeo namana monta mbola ao ihany koa riny arabe mananjara teknisianina rehetra faly sy ny sisa rehetra any ambadika any ary kopakopatanana manokana ao atsika rehetra reo manaraka an'izao fandara zao indrindra nareo any Amboditsiry fa iresaka zavatra vetivety kely fotsiny mahakasika any Amboditsiry kopakopatanana toraka zany ihany koa ianareo any Mahatony soavy masoandro fa misy ny resaka kely mahakasika ny Mahatony zay ampitaina amintsika rehefa aveo ary itodiantsika any amin'ny mpitondra fanjakana maromaro satria niova kely ny fotoana nandalovako teto amin'ity fandaharana ity tamin'ny herinandro lasa iny sy tamin'ny tapabolana noho ny fifandaminana teo aminay sy député honorable Mamra Bendrina satria raha tsika mahalala moa ary ho an'ny tsy mahafantatra dia izy anisan'ny tena mikarakara izay fitronam-pirenena iarahana am'ireo atoko maro be misy eto amin'ny firenena izay tsy voafetra eo anivon'ny mpanohatra ihany fa nanaovana antso ihany koa ny fitondram-panjakana ao ny firaisamonina pirenena ny société civile fikambanana maro isan-karazany ka dia isaorana azy ny fandavatenany am'zany fikarakarana sy fanomanana ny anatanterahana fikaonan-do-pirenena eto amin'ny firenentsika izany ao tsara faniry ve tena hitako fa mavitsika vao maraina mihitsy ianao ka isaorana anao mihitsy zany zay fahavitriana sy fikarohana ary fa makafakana zay entina eto fa namanarina eo ny namanarina izay ao ambadimbadika ao nefa misy moa ny zavatra ny kasainy fa asa arakaraky ny fotoana eto mety hoentin'ny raha pitso indray ngamany misy ny vaovao saky fampizarana sy famakafakana entina ka dia raha misy ny fotoana de ho resahany rehefa aveo raha tsy zany dia raha pitso indray toraka zany koa isaorany zokomonta tam'zany hevitra nentiny manoloana ny raha-pirenena sy mafanafana eto amin'ny firenena izany ny tonga de ho atomboko aloha ny amin'ny boribory tany fahadimy zay indrindra ary aloha atomboko aloha namana faniry sy mpiaino ajaina fa misy zavatra mitranga zany eny dia itodiana ataoko hoe tsy maharitra ty fa vetivety ihany zava-mitranga satria misy ifandraisany amin'ny zavatra rehetra ny olana eto amin'ny firenena noho ny fitantanana tsy mahomby ny olana mahazo ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra ao amin'ny EPP Amboditsiry izay naharaisanay fitarainana taoriny fifampiresahana tamin'izy ireo dia mametraka fanontaniana izy ireo hoe fa maninona no ampandoavana 10 ariary ny mpianatra any amin'ny klasy T2 na classe de 10e moa zany raha ho anay taloha ho anay olona taloha fa ny classe de 10e dia nampandoavana vola 10 ariary rehefa hanao fanadinana dia mipetraka aminao raha mato minisitry ny fampianarana hoe inona no antony zany satria de ny olona sahirana fa rahantsika mahalala fa ny olona sahirana ary tena sahirana no mampianajanaka any am'zany EPP izany ka izany no mahazo ny ray aman-dreny sy ny mpianatra any anivon'ny EPP Amboditsiry zany ka mino fa reny zareo zany dia azo valiny tsy hoe lany aminy isika hoe maninona ary tsy izay ihany misy maro izay tsy tanteraka araky ny nampanantenain'ny filoham-pirenena mikasika ny hoe tsy misy itsony ny vola aloha any amin'ireny sekolim-panjakana ireny na sara ny sarany indrindra mbara tonga voalohany indrindra mbara tonga fototra sy voalohany toy izany
dia mipetraka amin'ny fanontaniana de miandra ny valitenin'ireo solontenana fitondram-panjakana zay tandrify izany a ny aty am boribory tany fahadimy ary mino aho fa mahakasika na sekoly maro maneran'ny Madagasikara izany fangalana vola izany. Ny mampalelo ao anatiny mantsy dia raha lasa ireo mpampianatra sy ireo mpanabe no mahita olana sy maloto ary masiso eo anatrehan'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria tsy ampy le fanampiana sy le fampanantenana amin'ny fampandehanan-draharaha izay vola tokony natokany fanjakana ary tokony atolotra amin'izany a sekoly isatsokajiny zany hoentina mampandeha ny raharaha fa de lasa ndraindray a ireo mpampianatra no miantoka any aposy avy amin'ity karama efa tena hoe karama vary masaka izay mbola ifampitadiavana tsy ara-dalàna tsy ara-potoana ny fandoavana azy fa maro am'ireo mpiasa-mpanjakana iarahantsika mahita zany no lasa hoe efa lasa 70 andro na 570 andro tonga hatramin'ny 100 andro mihitsy ny ray volana dikan'izany de hoe asa raha azonareo fa isaky ny 3 volana vao mandray karama isaky ny 570 andro vao mandray karama ary raha tonga zany ary de omena tsy potipotiny zany mahazo an'le mpiasa malagasy tsy misy ifandraisany am'le fampanantenana natao zay mahakasika an'iny pepe amboditsiry iny fa mety misy araky ny tengo teo a voakasika izany ka dia afaka mampita ny zava-mahazo anareo sy ny manjo anareo aty aminay anareo a mba anaovana iantso eto am'ty fandaharany ity ny fahoriana iainanareo a hany ambadimbadika rehetra any manarak'izay ihany keo de mbola boribory tany fahadimy nanomboka tamin'ny 7 ora maraina tao amin'ny mahatony sy ny manodidina eny akaiky ny soavy masoandro eny akaiky ny ivandry quartier résidentiel zany a mariny mety misy sahirany ihany keo eny amin'ny manodidina eny fa ny tena mahagaga de mbola tsy nandeha zany tamin'ny 7 ora alina raha nifampiresaka tamin'ireny olona teny ny tenanay adiny 20 za tsy fantatra hoe tamin'ny firy no niveriny zany rano izany de toraka zany ihany keo ny jirama eo ampiresahany izay amin'ny 7 latsaka no tapaka ihany keo ny jiro aiza hoe zandre mato filoha aiza hoe zandre mato ministry ny angovo lay fampanantenana rehetra nataonareo satria ny mifanohatra am'izany no zavatra mitranga am'izao fotoana zao hoe mahafapo ve le isika am'izao fotoana zao zakanareo ve mividy sakafo zakanareo ve manahoana ny kolikoly manahoana ny katsaka sy ny tsaramaso tsy voavidiny olona tsony zany katsaka sy tsaramaso zany fa ny olana ary dia araky ny tengo teo ato anatin'ny herinandro masiny isika am'izao fomba fiteny fotsiny sisalisy sanatriny zany fa nanao tao rakitra raha manahirana ny fotoana hitadiavana no arapaka raha manahirana de ny tiako ambara de hoe ato anaty herinandro mantsina itsika herinandro masiso herinandro maizina raha mba nieritreritra hoe misy fety asio fitoniny e okzay ny finiady la politika asio fitsarany kely zany resaka asa fifanenjena ara-politika zany fa le fantran'le vahoaka ve lo misy fitsarany ho anareo le fantran'le vahoaka sy ny fahasairanany ve misy fitsarany izay iny ny mahatonga anay tsy maintsy miteny satria tena mitoy ary mialalina miasarotra ny fiainan'ny vahoaka ny karama tsy mahavita nininina nandalovan'ny teo ampelantanana sy tao aposy no ela de mivoaka indray de tapitra fandoavana trosa sy ny rehetrarehetra ka araky ny teniko teo a tokony mba nanao ezaka asa tsy nahita mihitsy ve le fitondram-panjakana marina eo nitosika fameno izay niarahantsika nahita tamin'ny ainao manjery no maly sy ny afako maly hoe mitaraina ny mponina rehetra manerana ny Madagasikara ny tany Tomasina ny tany amin'ny fokontany Mangarivotra tany tany Ambala Manasy fa olona 50 olona 70 no nisitraka izany ary ny tena olana io zavatra io konge de vo nidiranareo fitondram-panjakana ny fitsinjarana sy ny fitantanana n'zany fizarana fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola tsy indriko eto izay vo nidiranareo fitondram-panjakana fa tokony navela tamin'ny fidy io vo niditra ianareo a dia ny tanila ny tongilana nisy kitrano an-trano tao anatin'io zavatra io tsy volanareo io vola ny mpamatsy vola 100 isan-jato a ireny a anatanterahana sy hoentina anampiana ny vahoaka ireny a amin'ny alalan'ny tosika fameno sy ny sisa manana endrika fanampiana ireny nampalely moa zany dia amin'ny endriny hafa dia ny zarina ny lemena no zanahana ary nataony ankin-doha tamina resaka fanampiana le vahoaka mba izy azo mihitsy no ny vonoana mba ho mora ho rebirebena sy ho mora hitondrana azy any am'izay tianareo hitondrana azy a lay vahoaka ka mampalahelo le izy ary tsy maintsy mampitroatra mahatonga anay a tsy angina fa mahita ho ambara foana isan'andro
fa nataoko hoe adiny 12 isan'andro ary zay no iteny eto de mahita ny zavatra tsy mety tsinona de mahita olazaina manoloana ny fanapaha-kevitra tsy amin'ny fotoanany tsy amin'ny aradrariny tsy amin'ny tokony ho izy a raisinareo fitondram-panjakana zay ny mahakasika an'iny matonika de manantena fa ahita vaolana anao andriamato minisitra ohatra miseho matetika mantsy ianao any amin'ny ainao manjery any ary manao tena comme tena ao amin'ny fahaizanareo mihitsy fa nefa na izanona zany a ny andro a ho avy ny andro pasika ankalaza izany tsika hoe fandreseny ny tompo ny fahafatesana fitsanganany tena tamin'ny maty sy ny sisa sy ny sisa fa raha ho an'ny malagasy aloha de araky nyteniko teo tsy herinandro masina fa mba tovy tsy herinandro mantsina mba herinandro mazava izany a herinandro any ary tsy ny herinandro masina ihany fa ny fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro ao anatin'ny 5 sy 7 andro tsy ampy ny ezaka ataonareo a tsy ampy mifandinianareo a ny zavatra tena manahirana ny vahoaka ary ny tena famaritana ny lara-pahamiana ho an'nyity fireneny ity zay ny mahakasika an'iny herinandro mantsina iny a izay aiko hoe tena ho mantsina tokoa masiso a makota satria rehefa tsy misy ny rano mahatonga ny teny hoe mantsina te de tsy ndriko kely ty ka tapakara ny rano tsy afaky ny sasa tsy afaky ny idio masiso miakatra ny fofona miakatra zay tsy akatra rehetra zay ny tenenako azy teo hoe herinandro mantsina no miandro ny voaka malagasy indray a amin'ity herinandro ity namana faniry misy ve satria reko teny ambony fiara teo ny faneho-kevitra manoloana ny SMGD sy ny commune zay nentin'ny zokla montarchon teo andraso aloha fahalohany de rehefa aveo tsika fa hoe natsipiko fotsiny aloha zay hoe resaka kely tamy fahadimako ianao de ohatrany tianary roatra ihany satria niona tamin'ny mpikatroko eto Madagasikara ny faran'ny herinandro teo de aloha tonga de afantoka an'le boribory tamy fahadimy alohan'ny idirantsika le tanàna Antananarivo ohatra satria efa miandro koa zao ny mpanaraka sy ny mijery hoe sotra diny député fetra ary zay fa voavony tsy dia zay tamy faran'ny herinandro sotra makasitraka namana faniry nampatsiahany zay satria ny fampiresantsika amin'ny raha lahy zay ny omaly rivaka dia raha efa ao vonina ao le sary a tiako aseho atsika eto a ireo zany no mpikambana avy eo amin'ny tantana indray a voafidy ny maro anisa tonga nanatrika ny fivoriana atao anatin'ireo dynamisation na ny fanomezana aingy avao zany fokotime na ny tiako Madagasikara iny fotiny zany dia reo izy reo a reto ro zany a ny any 2S reto a anjanahary 2S de ny teo aloha teo a ny hitantana reo izy zany a zay atazatsika amin'ny sary ny hitantana mpitantana vaovao a zany a fokotany anjanahary 2N izany ka dia makasitraka anareo a amin'ny fandavatena ny fanoloratena hitantana ny fokotime anakiroa eny amin'ny boribory tany fadimy dia mampahery anareo a avita be am'zany a ho an'ny firenena ary ihany koa ho an'ny tanindrazana marina ho an'ny atoko aloha voalohany indrindra fa dingany izany a hitondrana anjara biriky ho an'ny fanasoavana ny firenena sy ny vahoaka neny amin'ny boribory tany fadimy any amin'ny fokotany misy anareo avy a eny ho an'ny Madagasikara ray manontoloka dia makasitraka anareo a sivy mianada izay a hitatsika eo amin'ny sary eo sotra e zay saika adiniko fa sotra namana faniry nampatsiahany zay satria fa nomeko anareo maly moa ny sary ya zay ny mahakasika an'iny dia ny manaraka indray a asa alohan'izay a any amin'ny faraparany any na iny atenatenany iny a anamafy kely ny teny satria anisan'ny nanaraka akaiky an'zany raharaha commune SMGD CNAPS raharaha Clémence lidira faralasinysisy zany efa afaka tonga de aroso député sa tonga de idiratsika eny ary actualité iny manko tena tsy azotsika passena mihitsy ny tafarany enandro ianao raha teo anisan'ny nanotrona Andranabavy Clémence teria fiadanana tamin'ny fotoana zay nisamborana azy zany a eo le hoe atsatsy mifanary atanàna tsy mifandao zany de matsiaro mandrakariva mifiraisakina de nanatanteraka an'izay adidy zay député fetra na teny atsaha ozy anao na tany amin'ny zandary tsy mifanary a tamin'ny lafiny resaka faneho-kevitra koa nisy mijavatra fandrifinjavatra tsy hoe fandrifinjavatra kory fa mifanandrify mifanojo amin'ny zavatra atao hoe takina ny mangarahara anatin'ny fitantanana ny atao hoe volam-panjakana amin'ny akapobe ny anivon'ny commune na ny fitondrana foibe a dia misy a zavatra sy ny hevitra zay iraisana ny fomba fijery zay iraisana ka hitondrana faneho-kevitra manoloana izany marina mihitsy zany ary anisan'ny antony zany a na tonga ny tenanay ary isaorana manokana ireo rehetrarehetra toy ny efa nataony indrindra ny evateny ivony tiako Madagasikara ny tiako resana ireo mpanolotsaina ny tanàna tiako Madagasikara izay nitondra ny fijeriny a ary naneo fanohanana any mpanolotsaina IRK
tsy ndriko eto fa mpanolotsaina loha lisitra tamin'ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna fifidianana munisipaly izany raha mato Clémence rahary niriny zany nefa noho ny fahatsapan'ireo mpanolotsaina ny tanàna tiako Madagasikara fahatsapan'ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara fa mijoro ho an'ny fahamarinana miady amin'ny tsirariny sy ny miady ho an'izany fangararana ny fitantanana ny volam-bahoaka zany izany olona zany dia ireny nanaovana azy anomboako azy dia petraka aloha ny fanontaniana am'reto manana ny fahefana am'izao fotoana zao ary afaka mampiasa ny mpitandro filaminana na ny rafi-pitsarana rehetra misy eto amin'ny firenena ka mampiasa izany araky ny teniko ary ny fahitany azy indraindray tsy amin'ny ara-drariny indraindray hoy aho satria le indraindray resahako izay dia rehefa mahakasika reo olona tsy mitovy fomba fijery aminy dia mpitandro filaminana alefa miomana amin'ny fitaovam-piadiana sy ny bomba lacrymogène ny entina fandatsahan-dranomaso zany moa zany mampandatsa-dranomaso de reny fa tonga ary namana ataoko hoe namana ianareo satria samy malagasy isika ny mampalelo ao anatin'zany rehetra zany dia rano jerena rano zoina akaiky ny fandehan'ny tantara dia miteniko tao amina gazety mpivoaka isan'andro anankiray androany de hoy aho hoe ianareo fitondram-panjakana ihany no sanatria mamboly korotana eto amin'ity firenena ity inona no antony raisiko ny tranga zay ny samborana hoy aho fa tsy araky ny ataoko hoe fanamarina tena ny ray mbola nataon'ny mpitondra fanjakana hoe interpellation ireny fa tsy arrestation ohatrany mba haina kely any dikan'zany aloha am'teny frantsay fa tsy haiko hoe ny dictionnaire ave mila avoaka de iadevitra momba an'izay fotsiny tsika inona satria raha ny violence ny fampisontomana tao anatiny zany ary nanao kagolina mino aho fa raha ny olona interpellena izany na ny olona asaina ozy ianareo zay mba anatona ny brao mpitandro filaminana dia amin'ny fomba tsotra fa tsy mila olona bokiny be satria vehivavy kely iny raha matoa atao hoe kelikely amin'ny vatana nefa de olona nanao kagolina olona ranjanana be sy ny sisa na ianareo ara-tsapa fa nisy tsy fitovikevitra satria hémorragie ny tonga tamin'ny voalohany raha tsy diso ary olona mbola tsy tonga teny am'ilay toerana nieritreretiny nanokasaina anatanterahana fihetsiketsehana sy fampiresahana tamin'ny vahoaka dia teny ndalana izy de fa tonga de nisakanana ary nisy karazana baiko nidina tany ambadika tany satria nisy antso tamin'ny radio teo tamin'ny telefônina teo tamin'ny sisa sy ny sisa de tampotampoka teo tonga de nirofina le raha matoa de tonga de ny bataina de ny fampisitoma ny taksisy any ka ny vika sy narary hatramin'ny fototsandriny sy ny sandriny iny zany ve ny atao hoe fanasana hoe nasaina anao tsy marina zany tena atsaharo re atsaharo le fanamarina tena eritrerety tsara aloha eritrerety tsara aloha ny zavatra olazaina aloha nanaovana fanambarana pabe maso satria ny hita tam'ireny de ntahotra reo ny hita tam'ireny de ianareo no mamboly korotana eto am'ty fireneny ity mafisiko ny tenin'ny raha mato Clémence tam'ireny hoe tam'y taona 1924 ane nisy tranga tsy misy valaka tam'ireny izay fihetsiketsehana nataony mbola fitondrana hafa ny teo tam'zany akoatry ny préfet n'Antananarivo izay efa teo tam'zany fotoana teo foana izy efa teo foana io namana io nataony tam'zany fotoana de fampahafantarana dia ampy torak' zany mitovy tsy valaka am'izay ny natanterahany reo raha mato Clémence sy reo mpiaradia aminy ao anivon'ny fikambanany taxi sy nisy fikambanana maro no naneo fanohanana azy inona ny nahazo azy reny ny arahantsika nahita reny de mbola mandainga ihany le fitondram-panjakana hampandainga anareo le mpitandro filaminana mampalahelo mihitsy le mpitandro filaminana satria lasa maloto lasa masiso eo anatrea amin'ny vahoaka le mpitandro filaminana lasa tsy anana ny vahoaka ajany satria manao herim-pamoretana ao anatin'izany efa tsapa fa tsy fidino azy ireo izany ny ainany izany ary hitanay izany hoe tena tsy fidino azy ary nametra-panontaniana mihitsy moa zay tam'ireo mpitandro filaminandreo nanao hoe tsy nisy resaka badika politika fe zao zavatra izy moa namaly hoe tsy nisy nefa izay ohatrany tsy resy lahatra tamin'ny valiteniny lay mpitandro filaminana satria raha araky ny tranga ho asy hoe ny fotoana ny toerana ary ny violence hita tao anatin'zany fisamborana izany de hita mihitsy fa tena nisy baiko faran'zay entitra za tsy miteny avy amin'ny filoam-pirenena akory na avy amina minisitra mety avy amina tandapa izay fa fadiran'ovana fa zay nanao sy nitondra n'zany baiko zany moa na
nanomean'zany baiko zany dia mitodika aminy mihitsy izahay eto manao hoe raha anao faneho-kevitra ho any tenako tao amin'ny gazety dia ianareo ihany ao no manomboly-korotana eto ary raha mieritreritra manomana miantso an'ireo anisany manao manatanteraky zany ny solombavam-boaka atima manana raikitra am'zany raha miantso hoe andaotsika ifampidinika akalalahana amin'ny fomba dio amin'ny fomba rehetra zay isian'ny fifidianana madio eto amin'ny firenena ary isian'ny fifandimbiasam-pahefana madio eto amin'ny firenena de zay le zavatra tianay atao tena hoe mba ilambina foana izany fifandimbiasam-pahefana satria ho avy nge ny fotoana tsy hoetitsony sika fa nizandry ny zanaka ny zafikely ny taranaka no ifandimby andray zao toerantsika avy misy atsika rehetrarehetra hoe fa adika ny sasany ho zavatra hafa foana le izy adika ho tony fikonokononana fanonganam-panjakana fitadiavana toerana ary ny mampalahelo de misy gazety zay mihitsy ao milaza hoe ridicule ary inutile ozy izy ilay fanomanana fikonan-dom-pirenena dia mitodika aminareo ao amin'io gazety anisan'ny mividy an'izany gazety zany tsy manafina fa anisan'ny mividy an'izany satria misy io moa tsy ary hitovy hevitra amin'ny zavatra rehetra fa izao kosa mahagaga hoe naninona ny zavatra tokana ihany no nyresahana tao ry gazety mpivoaka isan'andro hoe inutile et ridicule sao de mba ianareo ny ridicule ao anatin'zany be de be ny zavatra ny fampiresahana tao fa tsy ho anankiray tokana ny resahanareo io resaka hoe lalàna resaka nydalàna mahakasika ny fifidianana zany anisan'ny tena ny fampiresahana tao nisy ny fifidianana madio nisy ny mpitsara madio ao anatin'zany ny seni mpikarakara sy mpanomana anisan'zany ny mpitsara ny ACC izany ny zavatra tena nyresahana tao fa avadika le izy mivilana le fijeryn'io mpanao gazety io asa mona ny rédaction na le mpanao gazety fa matony voaka reo de lekeniny tao anivon'ny rédaction fa ny mampalahelo dia hoe fankalahana tsotro zao mety ny tim tsy tianao mety ny HVM tsy tianao mety ny tezana ny MFM na tsy fantatra itsony maro be ny atokotonga tao fa le hoe tsy fitaizana ny zavatra toy izany hoe ny zavatra anankiray zay nieritreretinao hoe fitadiava-toerana zay ihany ny resahany tao fitadiava-toerana izy io tsy efa nanambara taminareo fa raha izay tiako Madagasikara fa tsy mila zay toeranareo ao izahay tazomo anareo ny toeranareo tsy mila ny toeranareo izay tiako Madagasikara miteny amin'ny anarany tiako Madagasikara tsy hiditra anatina gouvernement ny consensus de consensus zany izahay efa niteny izahay fa hodinareo tsy eno araha izay aza lotona amina zavatra tsy nandalo na tsy ny effleure ny imagination anay zany tsy nandalo ny eritreritray na ny nofinofinay na ny revirevinay tany akory tsy nisy an'zany fa mahandro fifidianana ny tiako Madagasikara zay ao anatin'ny RMDM ka diso tanteraka ny filazana fa hoe inutile ridicule ianareo ny ridicule mihitsy ao anatin'zany zay ny mahakasika an'iny iny tsy arotro teo iny zavatra iny fa iverenako ihany ny resaka Clémence teo zany fa netiko ny fisaorana teo hoany rehetra nanoana azy ary mino fa nahatsapa ny taonivy mpitandro filaminana sy ny tompony andraikitra mahefa tompony fahefana ambara fa tompony fahefana matoa namela azy tsy tokony iverina ny ohatr'ireny tsy tokony iverina tsony ny ohatr'ireny satria ianareo anitarika korotana eto amin'ity firenena ity rehefa toy izanareo ny toy zao ambaraky nefa hoe tsy misy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena sy ny fiainan-dra malagasy na ny fiariana na ny resaka fandripahalemana ny resaka fampianaran-janaka ny fanabeazana ny fahasalamana ny fitsaboana efa tsy misy mandeha amin'izay tokony ho izy efa very le sotoavina very le maizy azy an'le malagasy le dignité an'le malagasy efa tena very efa tsinitsinina sanatria misy fotoana ampitoviana amin'ny biby le vahoaka malagasy zay le tena nke tolotolorana izay dia mbola reny no ataonareo de mbola manamariteny ianareo aorinan'ireny zavatra mitrangy reny satria petraka ny fanontaniana misy andrikalaza sy ny enjana sy ny zanaky ny enjana atao fisoratana petraka ny fanontaniana misy ifandraisany am'ireny zay ny tanterahana atao anivon'ny lampantanàna ve ny antony nanakanana fihetsiketsehana izay ny lalam-panorenana no mamela azy andeho hevitra malalaka zay le liberté d'expression liberté de manifester zay mihitsy ko raha misy eo ary namafisy ny raha mato minisitry ny serasera zany tamy lahateny tamymbola tao anatin'ny fanoherana izy hoe droit absolu zany zavatra zany nisy fisamborana azy ve tam'ireny fotoana reny raha ohatra izy ka naneo an'ireny hevitra reny na misy ary reny atsika 73 député nyfampiresahako tam'ireo zandary tao izany hoe reny ny tena tao hoe natao anatiny ary ny tiako Madagasikara sahako ny milazan'zany fa ny anay mbola mba voato hoe voalanjalanja ny teny nataony ny solotena va ty am'tiako Madagasikara fa fantatrareo tsara sy renareo fa raha le solombavam-bahoaka mapara tam'zany fotoana zany ary misy minisitra am'izao fotoana zao
fa tena hoe famingavingiana teny ratsy zay natao izany zavatra any teo amikanjany trésime nanenenana moa reny fa lazaina fa tolona ny rahana nefa nanenenana ahoana moa nytiako tenenina hoe misy ny zavatra itovizakevitra satria ao anatin'ny politika ozy président ravalomana zay tsy misy natao hoe favaly mandrakizay fa misy ny fotoana zay iraisana amin'ny fitakiana iraisana dia mijoro raha ohatra ka hita hoe tokony ho takiana ary tokony ho toerina zany zavatra tsy mety zany na manafaniry ka izay zany akapobe tiako atongavana dia hoe atsaharo rea le fanaovana fitaovana seripamiretana ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro filaminana satria mampalahelo mihitsy a ny mahazo an'le mpitandro filaminana mampalahelo a le vahoaka tsy mitovy hevitra aminareo nefa teany hevitra akalalahana ary ampilaminana efa nanome teny reo olondreo toy izany koa zay tiako Madagasikara raika amby roapolo taona natato anivony tiako Madagasikara ny tena koa mbola fikambanana zany tiako Madagasikara zany de efa teo ny tenanay mbola tiako arivo zany de efa teo ny tenanay zao ny zavanisy ny zavatra hita ary vavolombelona am'zany ny tenanay hoe rehefa izahay atenivony tiako Madagasikara no mikarakara na etsika na ninina na fankalazana na zavatra rehetra hafa amin'ny mahatoko politika anay tsy mbola nisy zany korotany zany na indray mandeha aza tsy mbola nisy zany adiady zany na indray mandeha aza tsy mbola nisy zany fandrobana na fanombana fananan'olona zany na indray mandeha aza porofoy aminay ho anareo mpitondra ny mifanohatra am'izay fa izao kosa ianareo ireo izay mahana tamin'ny nataonareo no isaky ny misy olona mietsika le susceptibilité anareo ka eny fa ho tonga hatramin'ny olona nampanao rugby anao mele aza le rindrina any a de ho anapohanareo bomba lacrymogène satria susceptible loatra ianareo vo misy vorivorina vo misy faneho-kevitra da eny eo andohanareo tsy misy afa-tsony hoe anakorotanyireo olonareo alongampanjakana le secrétaire national tamin'ny savaravina tena mahagaga mihitsy olona andeha zao ve de androba ny tranonao de hoekenao satria mana tamina zay izy no nandroba fantatro hatramin'ireo mpandroba sy ny lehibe amin'ny mpandroba raha tianareo de ho avokako na fantatro hatramin'ny olona nykonokonona ny olona nampibanaka an'ireny magazay rehetrarehetra reny ny tonga de navela mibanaka de iny ny solona karama natao a ho an'ireo olona mpandroba zay ny nataonareo tamin'ireny sivy sy roa arivo reny tsy nieritreritra tsy fanao an'izany mandrak'izay ny tiako Madagasikara ambarako aminareo eto zany zay ny tenanako anareo reny ohatra ny fisamborana miampy heritreritra ataonareo an'ny olona maneho hevitra tsy mitovy hevitra aminareo nefa loha listrareo tao amin'ny herika tamin'ny fifidianana mpanolontsaina ny tanàna reny no ataonareo an'le olona satria samy laza sy mijoro ny zavatra tsy mety ho tombotsoa ny vahoaka natananarivo zay ny le mampalelo ao anatiny ry zalany nanao any zavatra na andainga nandroba na nangana gouvernemanta teny an-dalambe nareo nandoro ianareo nampiasa nyvahoaka ho fitaovana ianareo nandroba nyreny orinasa maro hatrany beoririka hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra hatrany koron-drano ianareo ny tomponantoka tamin'ireny fantatray ny anganareo nisy ny teny ambaty mainty nisy ny teny akaikina ambaty be teny nisy ny tany ambany fantatray daholo satria fa nifona taty aminay reny olona reny tamin'ireny fotoana reny fantatray hatramin'ny volanomenareo an'ireny olona reny kizay aza-pitovinareo amin'ny nataonareo tamin'ireny fotoana reny miteny izay de entitra zay miteny manao hoe tsy anakorotana izahay fa ianareo ihany mamboly korotana eto no le fahantranony vahoaka amin'ny mahatonga anay mitroatra sy miteny mafimafy ka aoka azava ny resaka ozy le namany aoka azava fa io hoe tsara ny asa vita sy ny asa vita ny fampitsarana hoe ny atoko anankiray izay tsy hita moa zay vitany lohatenina gazety iray a vo tsy elakory zay ny mihitsy an'le mety de fin mety ampitroatra ny olona ny anoanana lohatenina gazety iray zay tamin'ity herinandro ty a mikarika an'le gazety a de ho alevak'io député fetra le izy ny aminy hoe rehefa be loatra lay zavatra ny agejaina an'le vahoaka amseho amin'ny endriny rehetra io na tsy famelana azy iteny tsy famelana azy etsika ary tsy famela azy inakanina de mampitroatra sy mampiseho amin'ny endriny rehetrarehetra zay député fetra ohatra zany eny le izy ka sanatriny-jano za tsy manireo fa hevitra nomena ianareo raha ny mpitandro filaminana manatona anay manome vavao anay de tena maro amin'ny karazana vondrona na maramily io anatin'ny tafika io zany ny tiako resahana ao anatin'ny mony zandary ao anatin'ny polisy ny fitarainana ny amin'ny karazana didy antsy tsy ny vahoaka ihany io ny didy antsy moa zay ny mpanimbikena ohatrany reny zany ohatrany zavatra nisy teto moa ny ainana teto ary karazana fomba mbola tsy de hita loatra zay jatsy miteny hoe mahatsara sy ny maharatsy azy fa mba mety misy imbikena kely ray afaka mba hoetiny a amina any atokantrano satria zay ny asany milanja nyreny eny reny izy eny an-tsena de mandrimbona kely izy a de atambatamba mandrimbinany kely ohatrany lelatsaka ny ena zay batainy de mety iny mba hoetiny a melomany a
tsy hoan'ny vady aman-jany ny atrano fa ity tsy resaka imbikena itsony fa ny andro tokony le izy mihitsy na ny ampafolony sisa velany ho an'lay ataoko hoe raisiko ohatra ny zandary tena misy profa ty ampelantanako aty fa tsy valapatra am'le izy a raha mitaraina taty misy zandary vitsivitsy maromaro nanao hoe mitarainy zay fa mba ento any am'lehibe anay ihany satria zareo moa zany a feziny zay le hoe midy a ny sefo tsy mba diso a tadidiko taminanao esenina tsy mba diso zany ny sefo sy ny lehibe ary ny sefo tsy matory zany fa miala sasatra ny sefo tsy mba tara zany a fa misy maharetenu azy quelque part any zany hoe voatazona any ambadimbadika any ohatrazay moa zany le ao anatin'ny miaramila misy ilana azy zay fa tsy hiditra lalina satria tsy spécialiste am'zay zavatra fa izao mampalahelo misy ny tsy mety eo anivon'ny mpitandro filaminana mitodika aminao andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie ny andriamatoa minisitry ny fiarovana ary a minisitry ny filaminana anatiny mba jereo a le fikarakarana andreo a sous officiera ao anivon'ny gendarmerie pirenena nresahana fa maro no mitaraina taty aminay reo olona ireo raha tokony andray ho iry zareo 9 alina ny zandary amina misy karazana za tsy miteny mission na maintien de l'ordre na service tsy fantako hoe zavatra ibakona azy ihany a na mety any rano ohatra hoe mpikarakara rali azy tanareo ren'le faninanana azakazaka fiarakodia reny de manome 3 alina ohatra le mpikarakara izany rali zany resaka taminay reo zandary reo rehefa 3 alina nomeny a tsisy afa-tsy ray alina raha be indrindra ny tonga sisa any ampelantanan'ireo zandary tena ny andraikitra amin'ny service d'ordre teny am'ireny a lalana izay lalovany zany rali zany zany le ohatra saritsary taratry ny didiantsy ataon'ny lehibe ka tsy azo ekeny zany a mba jereo akaiky zay a andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie satria tao anivon'ny gendarmerie pirenena no nandrenesanay a ary ananay profo mahakasika izany fanarotapahefana ataon'ny lehibe sasany a ka malahelo a ireo sous officier ireo zay tena miaritra mariny safidiny azy ekena anao zandary safidiny azy ny anao polisy sy ny anao miaramila na hiditra ao am'tafika fa nefa zay zoany zay tokony hositrahany a de meo azy a arak'izay tena tandrify azy fa ny didy antsy le izy tonga hatrany am' resaka fikafika tonga hatrany am' resaka kajikajy hoe avany am' gestionnaire d'activité zay randresandra reo de ny commandant compagnie moa ny fiteny azy ny zandary ny anivon'ny région reny mandrapatonga any am' régisseur sy mandrapatonga voakasika voaresaka hatramin'ny resaka réquisition atao any am' trésor a izay amoana an'ireny voly ireny izay sandoka ny sasatsasany tsy misy sonia an'ireo le tena nandray akory le lista fa lista namboamboarina dia fomba nentina nanodikodinana ka tsy azo ekena ny toy izany na iza de makasika an'ireo olon'ireo ihany mitenindrareo zany tenivon'ny mpitandro filaminana ho an'ireo le manana andraikitra zany de zao ny tenindrareo manao hoe misy fomba hafany oentina maneho hevitra misy fomba hafany oentina mitaky izany hoe karamana tamby karama tsy azo zany fa tsy amin'ny alalan'ny grevy na amin'ny alalan'ny fitokonana fa ianareo ve tena fanaovana tsinitsiny sasany ge amambolana ny sasany ge fa tena volana maro tsy mandray an'zany amataona maro zany karazana tamby karama zany tsy voaray andrareo de efa natao ny lalana rehetra ny jery any ny tompona andraikisatsokajiny tsy nisy vaolana inona tsy maintsy tonga any am'ny fitokonana izy de iteny reo le olona reo le hoe tsy maintsy mahita olona zay na manao hoe maninona zao nareo ny lamy fotoana fotsy mitokony eo maninona zao nareo taxi reo tsy efa nazahoanareo vola 10,000 sy 2 alina ve izany hoe inareo ny tokony adiny roa raha io loha tsy misy an'izany taxi mahazo 10,000 sy 2 alina zany raha mifahalalako azy a ao anatin'ny adiny roa fa le valy teny toy izay ny tsy azo ekena andonge mba andramo ory vahoaka andonge mba resantsika ireo fotonam-panjakan'ireo andramo ange aza mba omena ataovy tsy ara-potoana neny karaman'ireo mpitandro filaminan'ireo na ny polisy na ny tafika na ny zandary ahitanareo mahazo anareo na ny mpiandro fonja na ny tsy fantatra toliza dolo reny manana fitaovam-piadiny reny mba andramo ane ataovy tsy mandray karama ataovy taratapa-bolana na ray volana fotsiny nge ny karaman'ireo de hitatsika hoe fomba ahoana tsy eo aminao lelelo izy de hainao mamafazy zay le fitenin'ny tanora mialatsiny fa tsy valy tenin'ny tombony zany zay le tena nge misy zavatra tsy mety eto am'ty fireneny ity be loatra ny zavatra tsy mety eto am'ty fireneny ity tokony ahitsy izay mbola mahatonga anay manamafy an'le fikaonandoam-pirenena indrindrandrindra mahakasika ny fifidianana zay ny amin'iny namana faniry fa la resaka clémence teo moa zany a de hitako somary lafin'ny teknika kely a lafin'ny teknika anoizako ny tenin'ny zokomota io smgd io izay feno atao hoe zone d'ombre ao anatiny
mahagaga ny tsy anyraisan'ny fitondram-panjakana fepetra na anomezany baiko ny eo anivon'ny SMGD sy ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo de ngabe ny tanàna zany amoaka zay taratasy rehetra takiny reo olona manam-pirofo izany taratasy zany hoe ity marina fa tsisy petrabolan'ny olo-kafa ao fa ny commune irery ihany ity tsy misy resaka sanatria ayahana abus de biens sociaux na fanodikodina mbolana mety fanararotana ny toerana misy anodikodinana ny volam-baoka ao anatin'io zao ny zava-misy nefa mifanohatra am'izay io moa zany ny tatatatany Ramatoa Clémence mpanolotsaina ny tanàna IRK io hoe maninona raha SMDI le anaran'le société izay no hoe tompony vola rehetra miasa am'ireo karazana société rehetra natsangana nanovana anarana toy ny SMA zay samyva teo aloha ao koa ny SMEV izay ombavety teo aloha zay efa nitendritendrena tany fahatanytany ny akama rehetra ho mpikambana ao anatin'zany filakevim-pitantanana zany tsy maninona nareo anio de ataovy fa izao ny fanontaniana mipetraka raha 2.7 ny anjara petrabolana hoe action ve na parany SMDI ao anatin'le société atao hoe SMGD 492 action sur 500 de tia ny fanontaniana mipetraka hoe maninona ny tsy manana administrateur na anankiray ara ny SMDI zay keo tefa mametra-panontaniana koa izay ary maninona raha ohatra ka ny commune marina io na ny SMDI zay le vola miasa rehetra zay izay ny commune ihany ny tena hoe tompo mipetrabolana zany SMDI zany maninona ary andre matonaina ndre tsy toaina zay be ny tanàna no tsy amy mahamera azy no anarana hoetiny ao anatin'le hoe état de souscription na le ao anatin'ny statut juridique zany le hoe tokony milaza hoe izao ny anjarany ihanina de tia ny solotenany ao amin'ny filakevim-pitantanana ity anaran'olona itya de solotena ny orinasa toy izao izay manana petrabola ohatrohatr'zao le fitsinjaraniny izay anjara-petrabola izay zany sy anjara ao anatin'le société tsy zay ny zava-misy fa amin'ny anarany manokana amin'ny mapetrony fizika azy ny anaran'Andriamantonaina ndray tsy toaina no isolony tena hono an'lay commune na ny SMDI ao anatin'lay SMGD fa maninona ary tsy natao hoe Andriamantoa be ny tanàna raha izay izy de hoe tena misolo tena marina ny commune urbaine Antananarivo ianao raha ohatra ka tamin'ny anarany tsy amin'ny anara fa amin'ny mabe ny tanàna anao no anarana mipetraka ao anatin'zay napotranao teo zay satria nisy taratasina voaka an'Andriamantoa be ny tanàna mantsy manazava an'izay izay tsy tena mino izahay zay ny anongotsongonina amin'ny matony ny amin'ny tahotra moa mba tsy andevenambelona ary zay tsy matoky raha tsy avy mandevina hoe avy nandevina de maty fa reo finosina lamba mena fotsiny sanatria mety sao de mbola mietsika fa izao ny zava-misy zavatra fenimpenina ao zay nge nitakiny Ramatoa Clémence zay nge nitakiny anivon'ny solombavambaoka tiako Madagasikara izay nge nitakiny olo-pirenena tsotra tsy voatery ova ty amin'ny mpanohatra avoa io ary mitodika aminareo anivon'ny fitsarana indrindra fandraisahany zokomonty zay teo ianareo anivon'ny pôle anticorruption satria mamofopofona resaka firaisana tsokombakomba ao anatiny mamofopofona resaka délit d'initié araky ny teniny teo izany ireo mahalala ihany no mahazo tombony ao anatin'le izy matetika moa any amin'ny resaka marché financier na any amin'ny bourse ny tena misy an'le délit d'initié fa tsara raha zavaina raha ny fahalalako ny délit d'initié de raha manana vaovao manokana ianao satria ao anatin'le fitantanana na malala olo ao anatin'ny fitantanana mitsenany inona moa fitena reny marché financier tsenany vola ve zany na tsenany tsy fantatrao dia fantatrao fa idina ohatra ny valeurny action anankiray any ataoko hoe iteny société ray hoe X de ho amidiny io de anao efa malala zany fa tsy tena andeha loatra araky ny tena izy fitantanana an'le orinasa de ho lasen'le olona daholo le action ho amidiny dia ianao kefa malala an'izay no vidinao daholo le izy satria nidina de no nidina satria anao nahalala mialoha nasana nisy nameso papanao to anatin'le orinasa hoe itotongana ny anina n'ity orinasa ity ohatra zay le atao délit d'initié asa raiko le marazava za moa tsy mpampianatra fa manodididina an'izay le atao délit d'initié ohatra n'izay koa ty SMGD ty misy corruption misy fanahinana corruption misy fanahinana resaka abus de biens sociaux misy fanahinana resaka délit d'initié ka izay ny mahatonga anay mitaky hoe ory fitsarana aza miandry anay angataka ordonnance sy didy any aminareo fa publie eo tereo ny SMGD sy ny commune na ary Andriamantoa be ny tanàna amoaka ny statut juridique an'zany SMGD société
municipal de gestion digital izany de hita eo marina hoe ahitana ny anjarany tsirairay eo na le hoe état de souscription ity zao ny volany ianina ato ianina manana ny vola ato de ho hita eo ny marina manginy izahay rehefa avoaka anareo zay zavatray mety mbola tsy anginy zay satria mbola maro ny fanontaniana miantona araky ny teny koa misy jaune d'ombre maromaro anatiny zay le tadiavinay reny ve no nisamborana andramatoa Clémence reny ve nanaovana antinanaovana eritreritra taminy sy zay mieritreritra iny ary eo koa le mbola tombo sy ala am'le araky ny teniko teo tena isorako ianareo anivon'ny mpiarony zony mpanjifa fa izao nahagaga dia naninona zareo ny navela ho tonga teny analakely ny sasany tety amin'ny Henri Frezy akoron-drano société Henri Frezy de efa sakanana zany rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana daholo hoe le fampiarana an'le lalàna de misy tombo sy ala eto amin'ity fireneny ity ny zavatra maro eto amin'ity fireneny ity ka zay no tsiarotro tamin'iny resaka Clémence ray resaka zandary resaka mpitandro filaminana resaka fitsarana fa raiso ny andraikitrareo mpitondra fanjakana mijoroy anareo vahoaka araky ny teny ramatoa Clémence raha ohatra iady anohatra ny zavatra tsirariny satria fananam-bahoaka reo entin'ireo olona nampindramitsika rehetra fahefana ary nizaniza ho tonga eo amin'ny toerana io tadidio tsara fa fahefana ampindraminy io mandritry ny fotoana voafetra voafaritry ny lalàna ka tokony ho ajaina izay na teny ny fanomezana na contrat natao tamin'ny vahoaka sy ny lalàna mife manodidina ny zany fitantanana ny volam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka izany dia ohatraohatra zay namana faniry asa misy ny zavatra ty namana faniry ny fanamafisana fotsiny le fiarahametany le satria mo ny zavatra ohatran'izany de ny fisolotenan'ireo namana ihany koa zava-dehibe ady eo anatrehan'ny tanàna n'Antananarivo de tsy ady ny mpanolontsaina rery tsy ady mivoaka rery sy ny fikambanana rery fa ady ny rehetrarehetra de nafinaritra ihany koa sady alefantsika miandalana ihany le sarina de tsy asiana feo ny namana teknisiana fa komantena mandalana moramora eny tonga teny atoerina ihany koa reo mpanolontsaina ny tanàna zay voafidy tamin'ny alalany antokotiko Madagasikara tamin'ny sabotsy teo ary teo ampivoan-tanàna teo Analakely mihitsy izy ireo no nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety izy ho hitantsika amin'ny sary zao tonga marobe dikan'izay de hoe misy foana firaisan-kina tsy arak'izay resaka voizy namaky hoe de tsy mijoro de tsy hita de laseny tim Clémence be zay ary ino moa zany tena tenenina am'izay hoe tsy mitaza maso ary tsy mitaza potsiny ny zava-misy de olom-boafidy ny omby ndray mandry tsy ndray mifo fa tsy midika akoriny zany tsy mandray andraikitra na hoe tsy miara-mientana reo tompona andraikitra samihafa eo anivony antokotiko Madagasikara indrindra reo mpanolontsaina ny tanàna arak'izao hitantsika zao de mitefetra marina mihitsy zany ary ny zavatra misy eo anivon'ny fitantanana Andriamatoabe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy izany tanàna n'Antananarivo sy ny zava-misy eo anivony zany filan-kevitry ny tanàna izany dia manana endrika ny fomba ilazako azy hoe kolikoly fanodikodinam-bola ary fividianana olona misy izany eo anivon'io filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo io ary fampiasana ny fahefana ananana any amin'ny tsy tokony ho izy sy ny fampiarana le atao hoe fitsipika anatiny na règlement intérieur izay ararotin'ireo olona ireo mpitondra am'izao fotoana zao ao amin'ny tanàna n'Antananarivo hividianana ny safidy ny sasany am'ireo mpanolontsaina ny tanàna ireo le règlement intérieur ny tiako resahana am'izay risorana aloha manokana mpanolontsaina pampalala miaraka am'ireo mpanolontsaina tazako teo mpanolontsaina Richard vany boribory tamin'ny fadimy ny teo aloha teo mpanolontsaina lova vany amin'ny 6e isorana ianareo ny solotena andreo namana maro satria nyteny amin'ny anaran'ny mpanolontsaina tiako Madagasikara ireny namana ireny olom-boafidy ireny raha ny teny teo fa tsy tamin'ny anarany tenany manokana ka amafisiko ny tenin'ny faniry aloha alohan'ny iverenako am'le pratika sy ny fanao eo anivony zany filan-kevitry ny tanàna izay entin'ny ekipa ny IRK izany mariny reny ary tsy marina ny filazana fa hoe ny lasen'ny tim ny RMDM ny lasen'ny tim na ny laozany na velan'ny ady rery ramatoa Clémence tsy mamarina an'izay de izao raha aloha izay raha nyresaka momba ny taxi izy na nyresaka momba ny resaka zavatra ty samy laza raha nyresaka momba ny SMGD sy ny findramam-bola knaps izy mety niditra lalindalina koa satria voakasika mivantana ry zareo tsy nisy ny fivoriana fanomanana nyreny etsika nataonyreny tsy niara-nanomana izay raha reny fidinana saika kasainy atao ireny fa mety misy araky ny teniko tany am-boalohany rehefa misy ny zavatra na fomba fijery
mifanojo dia miaraka izay fa ny tsy fidinana miaraka aminy na teny an-dalana fa izy nge nandeha taxi izy nge ka taxi maromaro no niaraka inona ny idiranay am'izay hoe arak'le fomba fiteninareo tsy inona ny idiranay fa inona ny antony mahatonga an'ireo mpomba ny fitondrana izay manararoatra ny zava-misy rehetra madinika zao ny tsongolohana hoe amadihana resaka sy anamarina tena de izay fomba ndrareo izay sy alana bala de ahodina ny resaka hoe laseny retsy izy nefa etsika manokana izay nitarian-dramatoa Clémence iny fa nitoanana izy be de be ny fomba azoanao anazy araky ny teneniny Ramatoa Lilira Farala be de be ohatran'izao fitenenanay eto amin'ny miara-manonjy zao ny fitenenanay eny amina gazety hafa ny fiakaranay amina plateau ana radio na télévision ainao manjery hafa maneo hevitra mifanojo am'izay le hoe fitakiny Ramatoa Clémence fa maninona moa izay tsy maintsy anaraka azy ohatra raha tena koron-drano izy samy mba manana ny andraiky iny ene sahan'ny avy ny tsirairay fa misy ny fotoana zay mety ahatafaraka anay mety tsy izy koa nefa izany fa araky ny teniko teo hoe misy ny zavatra hitovizana ka anehoana hevitra miaraka fa raha ny fivoriana aloha fanomanana tsy misy zavatra nomanina miaraka le zavatra iny fa rehefa hitanay kosa fa voasambotra amin'ny tsy ara-drariny tsy amin'ny ara-dalàna tao anatin'ny heritreritra tsy afaka nane hevitra malalaka ary zareo de mbola nampedinareo ihany koa tam'ireo taxi moto reto izay tsy ankalainay akory fa tsy ara-dalàna aloha ireo atreto tsy ara-dalàna reo de ino ny préfet de police sy ny commune fa nanome lalana ataonareo tsinitsinina le lalàna izay efa nilavina tsy nomena tamin'ny délibération zay nyraisy ny conseil municipal tsy name lalana aloha mandra-pa an'ireo taxi moto reo inona nataonareo alohan'ny nandritra n'iny fotoana nandritra an'iny fotoana ny samborana sy ny kasany Ramatoa Clémence anaovana fetsiketsiny nomenareo alalan'ireo olon'ireo tsy fampedina ve zany zavatra ataonareo zany ary grave be ny zavatra grave zany a zany teo misy fifandonana zay mihitsy ary izy ny saijoro tompona andraikitra amin'iny ny commune urbaine Antananarivo renivohitra samy préfecture ny police tompona andraikitra anao Andriamatoa préfet tompona andraikitra anao Andriamatoa be ny tanàna tompona andraikitra anao mpiara-miasa ny Andriamatoa be ny tanàna zavatra efa nilavina ohatrohatr'izay zany tena zany le fisainareo zareo zany ary tokony amailony rehetrarehetra am'izay hoe ohatra le lambotisme zany mbola eo foana le toetra ny taiza 2009 de tsy afaka am'zay mihitsy manaraka azy tambavady ahoana ny fomba imatena le etsika de atao daholo ny fomba akoatra ny arrestation zany de hoe nomena lalana le taxi moto tena de amin'ny concurrence efa déloyale de mbola isina ihany le karazana inona moa zany le guerre civile ratsy anie raha salatry zany izy fifandomana teo mihitsy ratsy satria ny taxi civile de miteny hoe mangalatra ny asanay ny taxi moto ny taxi moto de miteny hoe izay de efa nahazo anty récépissé ty mazava tsara association kodiarandro ary zay de miteny hoe zay de vonanajany lalàna satria zay tsisy asa very asa noho izany efa lalamata hitanay tya aleo zay iasa raha very asa moa inareo a tsy ny taxiny na very asanareo fa tsy fahaiza mitatana ny fanjakana sy ny mpitondra de ny zavatra tokony mba andrasanareo taxi moto kosa rehefa ohatra ka ekeny azy re tsy maintsy mandalo raha iasa eto mikasa ny iasa sy andraharaha eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo ianareo a tsy maintsy mila fa tsy anao tony be ny tanàna izay mandika tsotro zao mandingana tsotro zao zany hoe flankevitra ny tanàna zany mihitsy hoany tena mirefarefa mihitsy le izy efa tsy lany teo anivon'ny mpanolotsaina raha mifahazokany manko député fitra tohatry ny tena maromaro tam'le 7 zay raha tsy diso ao anatiny amin'ny 5 efatra amin'ny 5 tonga ny vory gaga mihitsy aho hoe efa zany hoe le IRK zany le mpanolotsaina IRK koa zany anisany nandany nanda an'le tsy fanekena le taxi asa fa mbola miketrika ihany le tanàna Antananarivo satria manana lonilony an'le taxi civile zay satria Ramatoa Clémence no mitarika azy tina oelingelenina lizy de reto ndray manto motera tateoriny de ry am'le autorisation an'le commune de mirary fahombiazana hoanareo fahombiazana amin'inona amin'ny tsy fanarahan-dalàna tena zany ve le toetsaina mpitatana ve zany endrika ajilamboto fitatanana anie zany tsy mampiseho endrika ray aman-dreny zany tsy hoe premier magistrat de la ville zany de tena tokony olona ijoro ka miapeze na situation fa vao mainky zany mandranitra situation zany ianao ndray mandranitra itsiny hoe tairoara fa zao manahirana anay le olon'ireo raha mahazo olona fa zao mba hahafahana tena mateny io etsikio a ndaoko nareo taxi moto de foronina de ndao nareo mba hanodia be de reo ohatra zao misy eo manko a le tenentsika député fetra fa efa nytenenina izy ty fa averiko foana tenenina misy taxi bicyclette eto Anosy Zato
de raha reo taxi bisikileta reo indray zany manao fangatahana de azo fangatahana very reo Sy taxi sarety mbola miasa izy ao de ny sarety de ny posy satria ny sarety sy posy zany hoe tsy mahazo miditra ntsony fa mandratra entsika ny tanàna de ny sovalim-boatiry de ndao ndray ary de tsy mahazo alalana ndray le rehetrarehetra hoe foatran'izao nefa tatonareo namme satria inona le namezana n'le tatsa le ta ohatra le taxi ville sy le fahombiazany le etsika karakarain'ny Clémence sy ireo fiarahamonim-pirenena miaraka aminazy de lasa miketrika dola makota le loha fa tsy mba zavatra tsara niketriketrehan'le loha fa dola makota mba ahafahana zany misakana n'le etsika le olona anankiray fotsiny zay anene fomba nampiasaina le taxi moto akoatran'izay nareo taxi moto reo tsy esan'ny loha nareo tsy esan'ny sainy fa izy mbola ataon'ny fitaovana nareo satria manelingely azy ny taxi ville fa rehefa aveo ianareo itombenany tsisy rarahiny anareo raha ny rarahiny nio tanàna anatananarivo io ny taxi moto tompoko de ny be ny tanàna sy ny staff mipiara-miasa aminy no anisany nandresy lahatra tamin'ny mpanolontsaina ny tanàna hoe laha an'io ty lalàny ty ahafahana tsara mametraka an'le taxi moto eto tena ny fonce izy a tena niezaka izy a fa tsy nataony ambina aminjavatra le lalàna zao ndray zany de misy proposé hoe dao fa anosika lalàna vaovao ndray ho tonga eo mpanolontsaina satria inona ny antony manelingelina le taxi ville de tia ndray aloha ny atao motera ahetsiketsika c'est concurrencé an'le taxi ville de zay hoa jurisprudence io raha azo ny taxi moto natao zany de mba ilahatra koa ny taxi bisikileta ka aleo izy mba homina lalana anosy zay atao tsinanana misy azy fa tsy andrefana zany atsimon-drano anosy zany atsinanana efa tanina rivoravoatra de ho avy koa zany ny sovalim-boatiry ho avy koa zany ny kalesa ho avy koa zany ny posy zay ny posy sarety ka lozika zany ka samy fitaterana daholo reo ary samy mitady vola samy sahirana samy tsianasa de misy cycloposy tompoko etsy isotry de aleo koa zany le cycloposy ivondrona koa de hitambatra de avelo hiasa eto tanànantanarivo de zao satria anareo na ome alalana no dibe ho an'ny taxi moto de mba omeo alalana koa reo ano dibe hitaky ny ahafahany mba mametraka ihany ko fa sy ampiarina azo trandrahany ko reo sehatra reo eto tanarivorevoatra de mitefetra ary mifandray zany rehetra zany satria fomba fanao n'le fitondrana araky ny resakitsika to hoe tandra vadikoditra zao reto olony reto ny fanakorotanana ianareo iaho amafisiko eto ny teniko tany amboalohany teo ny ataony ihany manakorotana ny ataony izy ny manakorotana toy izay hoe fanapaha-kevitra ny ray sy makasika ny fini taxi moto izay tsy anareo ny tsy tianay iarahanay mahalala ny fahasairanana mianjady amin'ny vaoka malagasy iray manontolo fa tsy anareo irery fa aza manaiky koa ianareo atao fitaovana na inona fahasairanana na inona fahasairanana nataon'ireo olon'ireo tamin'ny 20 faraparany taona sy 20 no mahatonga atsika miaina ao anatin'izao a korotana ambony ambany eto amin'ny firenena iainantsika ankehitriny zao mifandray am'zany ny resaka fiakarany vidinetana ny fidina ny tena hoe tsy takatry ny vaoka ntsony le vidim-piainana tsy misy faniliana ntsony fa miara-miaina an'zany izao tontolo zao miara-miaina ny resaka covid ok zay ny fitenenana hoe nisy covid teto miara-miaina ny resaka mety ho voka-dratsy ny ady any Ukraine sy antrany ukrainianina sy ny rosianina isika ny resaka kapobe ny fiakarana ny resaka fitaterana sy ny sara-pitaterana andranomasina na anabakabaka indrindra ny andranomasina zay nylazaina fa niakatra avy 3 4 5 eny tsy isika malagasy irery no miaina ny zany zavatra any fa ny firenena 200 latsaka kely maneran-tany ka tsaro ny firesahana n'ireo zavatra fa inona ny fepetra tokony raisina ary anambaivanana ny fahasairanam-bahoaka eto amin'ity Madagasikara ity ianareo mpitondra fanjakana Tarinandriamatoa any Rajoelina de iditra amin'izay a tena hoe anamavainana fa tsy hoe andendianana fotsiny mba misehitsehitra eny misehitra eny fotsiny mba hisehoseho sary kely eny zay miasa zay de mody mandray fanapahan-kevitra rehefa lany hevitra de fanapahan-kevitra zava-dehibe de pitefetra iny omaly iny toatra ny misy fidinana ndray ny teny an-tsena teny de mahakasika an'iny mihitsy mahamasina anosy be tanjom-bary de teny efa tonotony tsara ny vidinetana ny zavatra voalohany fiatraika ny ratsy vao maika lasa le mesure ny raisina inflationniste vao maika tany amin'ny tao a-tsainy ny mpivarotra sy ny rehetrarehetra ny mpanafatra ny mpambongady ny mpanjara dia rehefa nametraka efa ndresahana manafalitety zay hoe raha ny simenitra fotsiny ohatra no raisiko sy ny menaka ny simenitra talohany ny simenitra ataoko hoe avokalitao indrindra atonga hatramin'ny fanaovana tetezana fanaovana beton dia 37 000 ariary na 7 alina ny iray lasaka ny teny Andriamatoa minisitra sy ny mpiara-miasa aminy nanao hoe
39 000 na 7,3 izy a no vidiny farafamboniny a farany betsaka na farany avo indrindra azo ivarotana ny simenitra inona no nataon'ireo mpivarotra ry sy mpanjara hatramin'ny grossiste fa tonga de nylarandrareo ny 39 000 eny ananny teny efa mbola 36 a 37 000 ny lafo indrindra zany resahako zany a raha izay makasika ny menaka eny am boribory tany fahadimy ny vadiko tsy mamenatra amty fa eny am grossiste no mividy entana ny vidy menaka ny vadiko ary ny teny tamiko izy tamin'ny 10 andro lasa zay natapaborana lasa fa 7,7 teo eo ny vidin'ny menaka ozy izy asa natany am'mpanjara io na grossiste fa voavin'ny teny aminisitra namoaka ny zavatra iny sy le nisy lisitra na zay hita hoe tsy nisy tena fanadiadiana sy tsy voahevitra fa ohatrany tsy teny ny akara amin'ny menaka tany am' grossiste io a teneniko io a tonga de lasa 9,7 ny karazana menaka anankiray zany hoe zay le tsy fahaiza manao zay le teniko hoe tsy tandrify ny toerany ministry ny varotra sy ministry ny indostria ary ministry ny fanjifana sy ny fifaninanana ny ministra misy ankehitriny fa tokony hoe sorona ary tokony ho soloana ny antony de maromaro tsy hitany mihitsy zany le atao hoe inona ny ilana aloha raha ohatra hitondra n'zany ministera ny varotra sy ny ministera ny fanjifana ao anatiny zany ny resaka fifaninanana na concurrence de misy zavatra marobe mila jerena hoe inona moa ny tena andraikitry ny fanjakana ao anatiny zany hoe concurrence izany hoe afaka miditra eo amin'natin'ny tsena ve ny fanjakana eo aloha zany de fa misy zavatra tsy mety tamin'ny alalan'ity hoe SPM ity mety tsy tompona andraikitra ministra ankehitriny fa lasa mifaninana mandrara amin'ny mpandrara ny fanjakana amin'ny nananganana ny SPM izay neritreretina hoe anamora anamaivanana ny ampidinana ny vidinetana ny olana nefa de ao ambadika izany bizina be manakorotana ny fandrarana eo le de efa tsy hitandrala aloha rehefa nanangana an'iny izy ny lainga ny tao ambadika iny ny be debe tamin'ny resaka fanafarana sement no anisan'ny tena hoe activité nataon'iny voalohany de le nanambarany tamin'izany fotoana zany fa nahatonga ciment nahatonga simenitra asana 4,000 tonnes moa zareo tamin'iny fotoana iny aloha de efa lainga ny fanana lainga le vahoaka fa somahana mpandrara vahiny iny ny terena namidiny tamina vidiny ambany iny a satria hoe amin'ny anaran'ny SPM tany Fort Dauphin le Simon iny tamy Fort Dauphin le tonga tany Porneoala izy de gérena teo amin'ny latsaka ny 30 000 teo fa afa le tonga taty Tomasina zay le manindry fandrarana lay fanjakana tokony anao le régulation na le réguler le concurrence anaramaso hoe manaona ny kalitao manaona tsisy resaka pratique anti concurrentielle ave ao na tsisy resaka hoe concurrence déloyale ave ao na tsy misy resaka hoe entente illicite ave ao na resaka hoe misy abus de position dominante ve ao zay ny tokony hojereny le fanjakana hoe misy manararoatra n'lay part de marché ananany ao na ny fananany vola sy ny fananany ampimamba de anaovany ampimamba sy anaovany zay tiany atao amin'ny famaritana ny vidinetana tena misy marina ve zay zavatra hoe mangarahary eo anivony za zavatray afaka mivezivezy marina ve ny entana misy le atao hoe fluidité misy le atao homogénéité misy fepetra 10 na resaka concurrence andresahana ary mba hitantsika rirany kely io zavatra fa tsy zay ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity fa olombitsy akaiky ny fitondram-panjakana zay mahatolotolotra no manao ampimamba ny resaka fandrarana amin'ny akapobeny eto na resaka PPN io na resaka entana fanondrana io na resaka arenakibony tany io nininy eto zay ny tsy mampandeha nyty raha raha-pireneny ity ary miatraika hatrany amin'ny vahoaka no minina ny tsy fihinany a tsy mandeha araky ny tokony ho izy le atao hoe fitsinjarana le atao hoe revenu ny teny frantsay hoe misy resaka redistribution an'le richesse na le arena na redistribution an'le revenu hoe ity namana faniry mitovy isika amin'ny rahalahy horizontal zay mitovy isika tokony hitovitovy zany a ny vola raisika hatria mitovitovy ny zavatra ataotsika mitovitovy ny fahafahatsika miditra eo amin'tsena raha ohatra te andrara rehefa manaraka ny fitsipika sy ny lalàna ny disposition sy ny réglementation apetraky ny tsy apetraky ny fanjakana fa ny lalàna efa mipetraka dia tokony alalaka zany zay zavatray fa tsy zay ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fanaovana menaka efa rahantsika malala ny any Tomasina menaka vokariny eto toerana ohatrinona ny vidiny am'izao fotoana zao izy io mpandrarah reo izany eo ambadiky ireo mpandrarahana menaka vokatra vokariny eto toerana ho iaho mahagaga mihitsy izy fa nipotehana ny sasany nakatona ny sasany mitaraina ny any amin'ny faritra iny na vakinankaratra iny fa manao ampimamba amin'ny resaka fangalana sy fanangonana ny resaka ronono noronasa vahiny anankiray tsy misy miteny eto amin'ity fireneny ity
zay tiandrareo atao tsy zay ve le zavatra tsy nety lazainareo fa nataon'le orinasa anakiraha zay teto aloha ary anisan'ny nanakatona anareo azy manao zay tiany atao reo vahiny akaiky anareo sy mahatolotolotra anareo izay ny lazainareo manakorotana zay raha nga tsy anaiky an'izany zay tsy anaiky ho viravirain'ny olo eto le vahoaka malagasy ny anareo tsy meritreritra fa tsy nitombotsoa anareo ka izay iverenako le resaka concurrence teo tsy hitan'lay ministra nidina izy ekena mba manabe tare tsy mivarotra tare kely teny atsena tena izy le tsena ny tenen'ny namana faniry teo fa tena izay ve ny andraikiny tony nataon'le ministry ny angovo raha nidina tany andekaleka nandrindro ny asana roa herinandro izay de selfie matory amin'ny tany mbola manao selfie izy zao any zara lapadery izy any de ana de manao t-shirt ndray izy any zao tia de manao gilet de zany fomba fiasa rehetra ataona tompona andraikitra voalohany amina départementa ministériel tompona andraikitra ministera hoe midina teny fotony efa nyteny ateto fa ny famerana ny vidinetana io dia voalohany indrindra aloha resaka tolotra sy ny resaka tinady any tokony izay foana ny engan'ireo olon'ireo nanampy ary ve nareo ny tantsaha nanampy ve nareo ny mpanafatretana nanampy ve nareo ny mpandrara nanampy ve nareo ny mpanjifa tamin'ny alalan'ny zavatra rehetra tokony nanampinareo amin'ny endriny maro an'ireo olon' ireo fahalalana malalaka isehatra eo anivony zany hoe isiny zany concurrence zany ny tena nisy ve zany teto am'ty fireneny ty hatramin'ny tondrany andriamatoany radioel tsy ny valiny tsia fa misy manao ampimamba eto tsy manao ny asa tokony ataony izy de aty arina aty de imposenao itiketsika ty anatina toe-karena izay visin'ny faninanany misy ny fifaninanana no mitondra ny kalitao miditra eo am'tsena te hivarotra namana faniry zarangany de hivarotra voatabia zarangany de hivarotra telefôna zarangany de hivarotra tsy fantatro zay tiako amidy rehetra eo soma ohatra re moa zany zavatra mbola mila fanodia atao ke kifafa tsy manina kifafa tsotsotra rehefa hivarotra kifafa de mila azo de mila an'le inona moa naran'ireny nanja vidy fa re moa tsy azo atao itsony fa mila n'in'le bozaka iny rehefa miditra eo am'tsena ka manara-dalàna amin'ny alalan'ny hoe zao ny takin'ny lalàna afahako miditra eto am'ty tsena ty de mandohetra mifanandrify am'izay na aba tsena io na etra mifanandrify am'le raharaha ho ataoko zay zany de anjara fanjakana miaro de anjara fanjakana mampiditra mpanao kifafafa tsy maninona mihitsy raha te hiditra mampirisika hoe isiny ny fifaninanana eo am' samy zahay mpanao kifafa fa ny olana de izao ity mpanao kifafa ty satria tia kamakamako la ty mpivarotra mofogasy tia kamakamako le tia iliko fa amoronako antony le ty mba anakisahako an'le tya de amoronako antony izy am'le hoe tsy ara-dalàny ty tena trehan'ny commune tsy ara-dalàny ty tanatin'ny déclaration d'existence tsy ara-dalàny ty amoronany an'zao atsanga tsy amanorana zao dia tsy misy le faninanana ity am'izay fotoana zay lasa manara roatra ty anankiray ity manao ny vidiny ohatra hoe kifafa tokony ho 700 ohatra lasa tafakatra avoroeny asa mety ho tonga 500 ny vidin'zany kifafa zany satria nahoana tsy misy le faninanana tsy tonga le kalitao tsy tonga ny karazana offre na tolotra maro afahan'ny mpanjifa amin'ny safidy eo am'le sehatra le fandrarana na ntsena na marché dia misy tsinona mpimamba ataon'ny ty anankiray ity fa raha ny tena tokony vidiny kifafa tsy fanambanina akory an'le mpamokatra tokony 700 na 1000 ny tokony vidiny ty kifafa ty zay le olan'le mpitondra hoe tsy nijereny tany ifotona trany ambony le olana hoe ny mpanafatretana satria noferana olombitsy any mbola akoatr'zay mbola akaiky azy ireo akaiky azy ary azony tompony fa miteny anao namana faniry fa miresaka an'izany mbola nisy taxe 2% napetraka indray tsy ho an'ny fanafarany entana any fa ho an'ny entana ondrana nefa izay ny tena tokony apprisiana ny mpandrara zany ko mbola mangany fotsiny zany rehetrarehetra zany efa taratry le tsy fahaiza mitatana taratry le kitrano atrano le natonga nay ny teny hoe le korotana any avy any aminareo ihany mety avian'le izy fa tsy isaky miteny izay zay nge karazany mampitandrina anareo avy any aminareo ihany mety atongavan'ny korotana fa tsy hitanareo le andraikitsareo zay ao anatin'le hoe inona miteniteny frantsay fandaminana na régulation de la concurrence satria raha tena miaro ny zony mpanjifa ry zareo miaro ny safidiny olona malalaka ao anatin'ireny le hoe antony na tanjona atongavana any am'izay le hoe etana misy kalitao service na bien misy kalitao afahany vahoaka sy ny mpanjifa manana safidy malalaka tsy hain'ireo olon'ireo zay fa resaka vahaolana vonjy tavanandro
tiptop hoe midina de ampidiny ty fangainao malala zay masokarenan'le olona tamin'io fanganonao malala zay rehetraka hoe dingana rehetra narahany fa tany ambony tany de efa tokony narahanareo tany ampanafarana de efa tokony narahanareo tokony efa naprisianareo ny mpamokatra na ny mpamoka bary fa nalozanareo namelona ny mpamokatra tany Inde sy tany Pakistan tamin'ny alala mifanafarana reny namana fany fandresahana namana faritetvitsy teto atoerana de zay ny tsy hitanareo zay le tena hoe ny andraikiny rôle ny pouvoir public tsy hitan'ireo tompony raiky anisan'zany andriamato ministry ny varotra sy ministry ny indostrie ary ministry ny inona moa fitiazy fanjifana ka dia mila jereo indray mandeha aloha ny lesona jereo indray mandeha ny resaka fanao am'zany tseny zany maneran-tany na ty am'y firenena mitovitovy amintsika ity dia ho hitanareo fa tsy ny fanerenan'ny olona apidina be fahatany tonga de hoe amin'ny alalany didy jadona zao ny anao vao mipirianareo zafady tsy izay mihitsy ary tsy hovaovanareo ato anatin'ny heritona zany zavatra any de izay koa no anisan'ny namaranako namana faniry ho anareo mpiaino ajaina izao fandraisako anjara teto amin'ny fandaharana miara-manonjy izao dia mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa mandra-piresaka aminareo indray tompo klasy toko ary manantena ny mbola fampitafatafa aminareo indray amin'ny fotoana tsy ho elaka dia mirarotro atsika rehetrarehetra veloma tompoko atin'ndray kasikotsika niaraka tamin'ny député fetra tao anatin'izay faneho-kevitra izay ny fandaram-potoana ihany ko eto amin'ny MPS radio ny fahita lavitra dia mbola misy ireo tsinjara zay araka reo voalaminy teknisiana ao anatin'izay efitrefitry ny fandaram-potoana efa vao manamelo zay ka dia mametraka ny veloma mandra-pitafa sy mandra piona amintsika indray hoan'ny raha ampitsoa alaka misy solombamboaka hafa adevitra hafa indray no entintsika zany fa zay aloha amin'ny andrany mame fotoana ho antsika ny tena koa andanitin'ny fandarina zany ny malaza raha ala mialohan'ny vaovao eto amin'ny fahita lavitry ny MBS ary aoriana ny Afrika Actu zany no andefasantsika izany zany malaza izany adevitra hafa sy fandalinana hafa mihitsy no entintsika ao anatin'izany fandarina izany famerenana tahaka ny mazatra dia ny maraina mialohan'ny miara-manonja moa dia averintsika zany mialohan'ny famerenana ny vaovao no marimarina kokoa fa ny miara-manonja dia misy foana ho an'ny radio sy ho an'ny fahita lavitra dia makasitraka toko lahy sy toko vavy